à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Azo ty mbabobotra endrika ohatran'inona nefa ny avy eo inona mozy teo mbola tsy mandeha amin'ny sary kosa ty nefa efa makamaka azy izy tosiketry manizikezy kosa de ahoana dogarinona raha grodona be izy moa raha godara ka raha godara raha Cyril fa tsy goudron zany grodona misento mety daholo zay anaovanao azy io retrety inona ne vovoanao zaho nahita blagy fa zany hoe lizy patron tokony anao alefa teto fa zany nalefa tonga de atao lizy alefa sao re hoe nanontanina olo le raka ozy zany hoe amin'ny fizo amin'ny fizo ke raka tonga de nano mijery masoandro na mijery famantaranandro zao ohatra ka dia lian'ny olona fizo any tonga any de ndre mamasabanina ndre mamasaka tongotsombo ohatran'izany masoandro io mijoza maketsy mikakana tsy miakatra tonga ianao fa le ranga mihodina lavitra anao zany nanontanina no izy amin'ny fizo amin'ny firy zao de ozy izy hoe hitanao moa zany lera ozy le vivant d'or le mort se lève si tu vois pas l'heure aujourd'hui demain tu sauras tellement tu sauras iza tsy raha mainky brent iny tsy haiko zany tsy hainao zany fa zanao mpanao azany izay asotasatsala tamin'ny efa ela oy ahoana ny alalako an'izany de hoe fantatao ozy izy fa raha ny resaka ora dia manantsika raha ny karazam-pamantaranandro azo tsaranao ny any Suisse ary izy io ozy izy ny lava amin'ny legile manozo ny ministre ny foy amin'ny legile manozo ny ora azo ny mitsaitsaka be amin'ny legile ozy izy de manozo ny segonja azo ny tena de mbola nanontaniny ihany ka le ora tompoko ny teny ao fantatro de ozy izy hoe izy reo ozy izy ny tena matsikaiky ozy izy de manontany an'le foy ozy izy le lava hoe sao de hitanareo nandalo teto le mena io le manao le segonja de efa tsy izy tronzay ty fa nataoko blagy zany de zao nanontany andravoy ondalava hoe sao de hitanao teo raha kotomena de ozo ny voy mantenjalava hoe nandalo teo voeo izy fa za mianjay minitsy eo anao de mandalo izy endanazangaty mafikandro no ny afaka ray minitso nanino tsy nandalo le miano oay le ty laniny mandalo izy de gagabe le raha hoe sao de nandeha ny sazoro any ampamantaranandro hafa aza ohatra de noho ny avy eo de hoe fa le orany e rangato iny tiako fantatsy de ozy izy hoe itsikenge ozy izy efa manamboatra famantaranandro tsara be vaovao satria neny amin'ny gara ozy izy efa tsy tazo an-davitra tsony fa tako ny leky andro tsy tako ny reka zahotra hoe mijoro any ambanidiany ka zay fantelo izy azonareo tsara fanteny izy azo raha ohatra azy ka ny gille lava manontany ny gille fio amin'ny firy zao de ozy le gille fio rôly fantany I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafy rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray lasa olona alasinainy tarana lavilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Oviana le ny sary sabotsy iny ho antsika rehetra zay manaraka nyity fantarana rivotra ity dia hiezaka mihitsy izahay
tsy hanovany miteny rehefa misy sary satria sabotsy aho zao sady nahita sary no miaino no mijery no mipotra no miteny miova le izy miova tiako tenenina hoe tsy voatery hoe fanahiniana fa dia miarabantsika tokilasy vavy amin'izao maraina izao Salama ay ny alany zao mety salama talata androany tsy talata girobaka akory fa ny apitson'ny lundi de Pentecôte talata de Pentecôte zany de oui lay vazaha hoe quand t'es pote le lundi tu te balades oui et quand tu barbecues tu te rades de miteny atsy amin'ny namana atsy amin'ny groupe ny rivotra hoe tsy azona indray zany lay filgody teo kosa mikopa tanana mihitsy sady ogo voalohan'ny namana rôly fa tanana sady ogo volo fa ny namana rôly fa mahita kilalao te samihafa amalinany reny fanontaniana rehetra reny satria raha ny tokony ho izy de nisy imitation tokony nataony patron Cyril teo fa tsy sokatra ny anjomara de ny velesina maina toy ny amponga miantona tsy ny tapiandro ny olotrombona mainina afanaina amin'ny kitay ve sa tarafina ny jiro fa rehefa velesina de manakoako miantso ny lazam-balala ny ambadika ny ono atsy lasa tena izy eto atreo azo kosa aloha atreo tandrakataromena ozy fa ny vazaha dia tonga 10 taona talohany napoizina kosa zay avo niakatra indray aloha zany resaka niny de miarabantsika rehetra tompoko talata fa roa ny volana jona 20 aisa no misasaka ny taona eo amin'ny farany volana jona raha ny tokony hoe tsy hoe misasaka be satria le mbolana voalohany iny atreo aloha zany hoe mbola tsy misasaka zany ny taona mbola ka ny fahatsapanao azy ve Andriamatoa Miranto Godard ary zay isorana be deabe ny fahatongafanao eto ny fandehan'ny tantara ve takany hoe lany andro sy fotoana ve ianao noho ny asoparany aretina sa hoy ianao hoe rehefa misy ihany ny aretina andeha iezahako ty fotoana tsy hanaovako ny zava-mahazatry ty mba hamokarana ny zavatra tsy fanaoko hatramin'izay sa ozy ianao hoe de tena miandry eto tokoa satria na ny fanadinana tokony ataoko azy atao emotra hono ary na ny vola tokony ho azoko ary atao tsy azoko tsy azo aloha raha ny sakafo tokony hoaniko ary atao tsy hoaniko hono nefa mety mahatsara iny ka zay ny fantaniana voalohany Andriamatoa Miranto rokady ary atambatro anankiray ny fantaniana telo tiana apetraka aminao ahoana ny hevitrao mikasika ny fahenimpolo taona ny fahaleovantena dia eo ihany koa ny resaka mikasika ny fepetra ara-pahasalamana sy fotodrafitrasa mikasika ny fikarakarana aretina ary ny hevitrao momba ny ady hevitra tsy lany tsy azo atao hoe lany mamina amin'ny fotonjoko ny hevitra momba ny fananganana zavatra ery amin'ny rova ery ambony ery tsy azo atao hoe tsy lany mamina le izy tia rivotra ao zay manonona ny anaran'io bombo io voalohany ao dia mahazo alika raivera raivera tandremo fa zay le tenenina zay le raha eo anao raha miteny zay de tsy maninona ka izy aloha tsy eto de za zany no miteny anazy de ka miarabantsika rehetra aloha zany de mandrivotretra zay mantsy efa mieritreritra zao fa misy sary mandeha zany anefanareo efa misy sokety mijery tele efa hitantsika io fa le direkta aloha raha go tsara patsivina mipeny foana satria izy tsy maharaka foana isakina moa le direkta ny rivotra amin'ity volana jona ity izy de ny talata sy ny zoma zay le izy talata sy zoma izy amin'ity volana jona ity volana jona ity zay aloha ny teny tompona ndraiky efa sabotsy foana ka mivoava kely eo le izy de ataotsika zay mampety anazy fa le valim-pantanindagoty teo aloha zany misy hovaliko misy tsy hovaliko satria misy tsy fantako ny sasany tsy hovalinao so de mandisy eo manko de akademianao fa ny resaka nataontsika farany tam'zahako teto sy nivantana akory le izy tamin'ny sary dia natsapana hoe ilaina ihany ny mifanjinja hevitra ilaina ilaina mihitsy ny mifanjinja hevitra kanefa misy fotoana zany teo moa efa voavaly le namantsika mitondra lohateny hoe Larisa moa zany le valiteniny tamin'iny hoe indraindray variana miaino na isika samitsika azy fa ohatranahako efatra any amin'ny kidona maraina ka hatraty tia mifanjinja hevitra fa raha vao mangingina ny anaty apanga de lasa tsy miteny tsy miteny zay ny manalasala fotsiny ao anatin'le izy kanefa raha vao mijanona
zay ny olana teknika tamin'ny fandehanana mivantana avy any ivelany ohatra le avy aty zany eo amin'ny lafiny ara teknika tsy fluide ozy ny fitenina hoe tsy mikorina tsara le izy de ozatra zareo toy izy ihany ataovy ihany de le zay le fitenen'zay ataovy ihany zay tsy ahafantaranao itsony hoe so de fa leo mihainao anara le rosa iny raimbozy ryavana zay ohatrany raimbozy ty ohatrany Donald ohatrany amin'ny Disney tsara raimbozy tsara am'izao raimbozy na mievina na mandro de milatsaka ato ambany le izy milatsaka ato ambany fizy andray tatamindray zao namenareo niny sa tintin mety mikamiteny namenareo niny fa miarabatsika rehetrarehetra amty talata ity araba Francis araba Ragoda araba Ragoti salama daholo miaraba kasket maringaina kely fa tsy tazany olona ianao zay ohatry zay mihitsy ohatry orange sa niny mpagnona talata faharoany volana asoro mihitsy ony talata faharoany volana tadiavo ty Arebozy varina mijery ary ambony ary tsy orange ko hita very le izy nefany eto zao atao haingokaingony eto zao tony PECTO XXL Francis anay anatiny kaopy mihitsy tsy manina fa zany PECTO voalohany tsy aiko tamin'ny sabotsy iny oia hoe amin'ny akapobenao satria za efa nilona tao anatina resaka dokam-barotra sy fomba fankalazana ny entana anankiray zahako miteny amitsika zay mivarotra zavatra hoanina eto Madagasikara ho atsika rehetra zay manao serasera na afisy io na tele io na fankalazana ny entana eny kianjy io na ny fomba famarotana io teneniko ny hevitro am'izao misy apahana tetibola apatsorana ny tenenako azy lasa tsy mandaitra satria tsy ampidinika fa ny abetsahany dokam-barotra matetika no lasa mahazatra ny maro miteny fotsiny azo ohatra raha misy zava-pisotro anankiray amiko de tinio tsy olo izo ty zao mila kalaza iny ty fa misy karazana zavatra hoanina tiany olona mihitsy le izy tiany olona mihitsy le izy satria efa fantatr'olona foana le izy hanika sahirana manombana ny mpampiasa vola mankalaza sy manosika an'le entana hoe izahay arave no mahay manao dokam-barotra sa ny olona efa mitady entana mifameno reo mazava ho azy fa za efa nilona ela ary anisan'ny mpandrindra tanatina resaka dokam-barotra ka mahatsapa an'izay zavatra zay nahatonga na hoe raha misy sary zao ohatran'le teto fa namana ihany moa reto sady mpanoana PECTO XXL misy fomba fanaovana ny kisarisary ihany aloha fa sarotra tombanana mihitsy hoe firy million de dollars raha dollara moa zany satria tany dollara zay taloha de ny estimation dollara ihany fa satria mikorotana be ny any États-Unis zao de aloha mba encouragena ary le George Floyd mba encouragena ary le rony de zay le teneniko zay hoe ny entana aloha tiany olona matoa mandeha firifiry ny orinasa moa eto zay mankalaza ary mandany vola teneniko eto hoe 100 tapitrisa ariary raha mieritreritra orinasa lehibe anankiray nareo 100 tapitrisa zay tsy tononiko 100 tapitrisa ariary ny fankalazana sy fanosehana entana iray zay efa ao anatin'ny vala izy fa saingy manokana de rehefa aveo nefany natsapitsika tao anatin'ny volana maro fa ny solo io ny aveo de tsy nandeha ny solo io ny aveo de tsy nandeha de ny solo io ny aveo de tsy nandeha le 100 tapitrisa ariary tonotonoko fotsiny fa mihoatra ka manontany akoto hoe moa ave tafiditry ny 100 tapitrisa ariary nanosehana n'lay entana iny ndraso aloha ahoana hoe ny fanontanianao nionitra ve iny nandany izy tamin'ny dokam-barotra iny zay aloha ianao hoe fanosehana de tafiditra ve aleo sara ny vidiny ve anatin'ny fotoana firy satria zay resaka 2 juin fa aveo ka tsy tody le izy zany hoe kajy be sy fanazavana be tahaka ny teti-bolam-panjakana io manko ny fanazavana raha ohatra misy vola lanina amin'ny dokam-barotra dia tsy tena tafiditra ao anatin'ny masokarenana entana iny fa tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny orinasa iny ny ray lalina be manazava azy kosa aloha so de tsy azony le olona mamakimaky ny grodogrodony be tamin'iny ao miranto ao de mba manontany le olona raha tsy azony tsara le fandrahoana an'le société fonso volana jona androany efa fatatsika zany fa vitsy ny olona tsy mahatadidy fa isaky ny volana jona dia mankalaza fety
zava-dehibe anankiroa isika dia ny iray volan'ny teny malagasy sy ny iray volan'ny ankizy. Zay zany tokony ho resatsika ny ankizy na zaza tsy fantatro moa zany zay fomba fiteny. Sa le sipy fa le ankizy kely. Misy koa reny misy masamy hafa ny ankizy sy ny zaza. Aza fangarony hoe ragody sy ragoty ny iray volan'ny ankizy de mety mihitsy amiko ny fanindran-dalana am'le hoe iray volan'ny teny malagasy satria ity volana jona ity no ankalazantsika amin'ny kapobeny ny fotoana fitsingerenan'ny fahaleovantenantsika ary ty taona ty izy de ny fahaenimpolo taona zany fahaleovantena zany no ankalazaina ka dia misy mifetsiketsehana zay atao tsy ao anatrehany besiny maro satria raha ny fantatra hatreto dia eto amin'ny kianja ny fahaleovantena eto no anaovana ny défilé ary eto no anaovana ny matso ny hoan'izay miaramila zay ary de amin'io dia olombitsy no hanatrika eo zay nisany tsy mbola fantatra hoe firy fa dia alefa any amin'ny télévision malagasy sy any amin'ny radio malagasy zany ary dia mino koa fandefany ao amin'ny RTA zay iarahana amin'ny koni rakototra miarana zay olona tsy miana hanana fa dia mihinana hanana tsy mety mahay Bonjour ouvrable. Confinement manala salle. Le tamin'ny alahady iny ve mi fiantsoniny le ela iny mire de bar sa bar de mire fiantsoniny. Amin'iny zany fisiny zany zavatra zany fa eny ambony fandrina ka rehefa misy zavatra tapaka dia mikorombon-damba izahay ary de tsy fantatra atao ihany zo zay tsy ahatokotrano mihono antsika na izanaty zany aza ny fandaram-potoana ko izao de lasa miovaova ihany satria efa manomboka mianatra ny ankizy mianay moa ny ankizy zany satria ao anatin'ny ray volana zao manomboka mianatra zareo satria classe d'examen daholo izy rehetra ary dia miditra amin'ny 7 ora maraina izy ka tsy maintsy miandry ny fisokafany vavahady amin'ny fitorana sasany dia izay no tsy maintsy mahataraikaraiky kely vao tonga aty amin'ny toeram-piasana kanefa rehefa aveo de tsy maintsy iangy amelo ihany koa satria mbola betsaka ny adidy amanandraikitra atrehana eto amin'ny tany sy ny firenena ty iray volany ankizy iray volany teny malagasy ny teny malagasy izay tokony ary tsara kokoa tsy fantatro nareo any tokantranonareo any ampianarana any amin'ny fiarahamonina zay misy nareo any fa ny de ahitsiko io teny gasy zay mba haiko za tsy afaky ny tompo teny fantatra hoe mahay an'ilay teny gasy fa za de mpandala ary mpankafy ny teny malagasy amiko ny teny malagasy de anisan'ny teny tsara indrindra ary anisan'ny teny feno indrindra ary anisan'ny teny mora indrindra satria mbola voakely aho de ny teny malagasy no nasain'ny ray aman-dreniko sy zay olana nodidina no teneniko voalohany ary de noho izany teny razako io teny reny moa hoy ny fitenenana am'izao fotoana zao teny ny ainako hatramin'ny fahazazana io noho izany mivoatra le izy rehefa ny lehibe ny tena ny izy teny tsy fantatra tamin'ny mbola kely zany zao tatoato lasa ohatran'ny misy teny malagasy vao miforona ankoatran'izay fiteniko matetitetika hoe fanamarihana fanerena koa ka izy koa fanerena tsy fanerena lay tery ny fototeny fa fanerena lay sery ny fototeny sery nefany teny frantsay fanerena n'lay bilao zay serena lay bilao de alasa teny malagasy le izy ary tsy afaky ny teny tsika hoe teny frantsay misy hira ny faritra atsimo manao hoe seresery seresery avy any atsimo any misy teny zay seresery eo koa ny hirany max exception avery andrefanaria ny mima colesere zany hoe ny teny malagasy ka izay zavatra zay amiko mifangaro eo satria rehefa nisy fanontaniana nipetraka tao anatiny ile ty zao nandefa azy anisany nandefa tamiko aty amiko olony roa ianareo nandefa an'le izy aty amiko tao anatina rakibolana tsy fantatro hoe taizy no sikiranareo an'iny miporipory Facebook to nahitako an'iny mipori zany hoe io Facebook zany no nahitana izy fa ampahana dictionnaire napady akamo zay izy miporipory lay soratra ao de miomeme ianareo satria maneneny teny ratsy zany meme daholo miporipory teny gasy ve ty olona anakiroa anareo eny anakiray avy eto Tanarivo de ianao zany Rimiranto Kotara ary olona anakiray avy eny Tomasina de le izy zany zay tsy hoteneko hoe izy Ralanto Kadera dia avy amin'ny teny anglisy zay pour mahantra ny dikany mahantra matoa teny isehoan'ny mahantra miporipory ka rehefa ho lazaina amin'ny teny ratsy le izy dia eritrereto fa ho teny ratsy zany maskiny zany de mitovy amin'ny ny maskiny de
mahantra ary zany ny misotry fa masikita hafa brochette ny misotry koa ary barbecue ratsy mahantra maonena ny misotry le izy ma tsy misy fahazarana ara-piarahamonina tahaka an'izao raha miteny kabotsy tany amanja de go iny raha teny kabotsy iny ina aloha anosy anareo miditra mivatana tamin'ny telefônina avy eo amin'ny Palmanova tamin'iny teny tamina radio tany ateko fa raha ohatra ka tao an-tanàna ka nafantatra tsy ny teny eo manko manahirana amin'ny teny sy ny voambolana satria misy tanàna any Ambatondrazaka zay tsotonono koa raha vao tsy misy an'ray reny teny somary matsiro reny ao anatin'ilay fitenenana de ohatrany tsy de hazo masiro hoe matsiro ne ny zavatra somary efa teny ratsy sérieux rehefa misy lehilahy mahasosotra anankiray de tenenina nefa zavatra tsara ny atao tsy teny ratsy atao teny malo misy sary moa am'izao misarika sary am'izao efa nisy sary efa ela noho zany dia Fotro marina zara Francis le teny kizisy moa fa teny malagasy daholo ny teny rehetra io azo atao ny mamorona zay satria betsaka ny olona manome porofo etsy seroa hoe kizisy mamako zao ny konteny an'izay betsaka ny olona manome porofo hoe avy amin'ny teny malagasy hoe i malagasy dia jiosy i malagasy de mifeviany aviatsy anana be de be zany zay Madagascar serait le berceau de ce monde. Berceau de la civilisation, berceau de l'humanité. Berceau papatrina. Satria atreto aloha zany zao mbola tsy voaporofo fa tsy mbola voaporofo ara-tsiantifika loatra hoe nisy fiainana primitif teto tsy misy ny homme primitif teto fa efa misy mahita indray any anatin'ny tendrombohitry makay any fa misy ara rupestre any zany hoe ireo kisarisary anaty lavabato zay mbola mila datena zany hoe omena ny datiny hoe tamin'ny taona firy izy io mba hahafahana manaporofo fa nisy ny vie primitive teto avy humaine zany fiainan'olombelona tamin'ny andro talohan'ny tantara zany hoe talohan'ny tantara na ny préhistoire dia talohan'ny nisian'ny fanoratana nataon'olombelona ka ny kisarisary zay natao zany de hoe mbola tsy soratra reny fa efa nanehoana civilisation efa nanehoana fiarahamonina riba ny civilisation efa misaotra raim-bosy efa nanehoana riba ireny zavatra ireny noho zany ankalazany zany fa ray volan'ny teny malagasy zany sika miezaka ny tenako zany tena mba miezaka foana hiteny malagasy tsy voatery ho teny malagasy fiteny taloha satria za zao mieritreritra hoe raha ohatra ka mba raha mbola velona teo moa zany ny mpanjaka Andriamanelo, ny mpanjaka Andrianjaka, Andrianampoinimerina mba azony zareo ve ny zavatra lazaitsika ankehitriny tam'izany araka tam'zareo aloha tsy azony mino fa azony satria vitsivitsy ihany ireo voambolana izay vaovao zay tam'izany ary izy efa anteny hoe tsy kopy anao ny firafitry ny teny tsy kopy tao izy raha misy vocabulaire vitsivitsy tsy ho azony hoe ina zao dika zany tsy kopy anao zany zao mety amin'ny tany izy hoe ino ty tsy kopy anao fa ny firafitry ny fiteny misy ny tovona misy ny tovana ary misy ny fehezanteny zay misy enti milaza lazaina fa meno mitovy rangaha tena mitovy amin'ny tany amin'ny arivo taona lasa tany fa mino fa azony zareo zany noho zany mivoatra io teny io ary nisy adevitra moa teto ndray mandeny atsika hoe ho very ho simba ny teny malagasy tsy ho simba izy fa hivoatra ao arina kely ao ary io teny malagasy io tsy ho faty mihitsy kosa zay adevitra tam'zay zay tsy maty io tsy afaka arivo taona io tsy maty io fa de io velona manak'izay fa amiko dia mitenena teny gasy isika raha mbola azo atao za zao efa niezaka be tamatavy zao fa nataoko tomasina raha ohatra zao ianao ohatra mane tomasina pecto dia raha ohatra anao mahay mandeha fiarandalam-by na mandeha pecto zany filaza pecto asisina pecto ihany misy film zay mantsy film nataony scope digital angamba izy zay na tsy kaiky le izy satria tam'izay de le telefônina ray zay no mpanohana an'le film ao anatin'le adiny le mpianakavy mihitsy de ozy le rangaha lehibe fa raha ianao tsy mampiasa an'le le offre de miady izy mianaka de ao anatin'ny adiny izy mianaka le rangama manazava le offre hoe
de za miteny hoe reny le tsy maromaro le sponsor atao anatiny de ohatra forcena tenenina foana ka maromaro sponsor tsy mety reny satria za de tena miteny mihitsy ataoko hoe amin'ny fomba ohatra ny anazy hoe opéra hoe opéra manao gâteau de atao anaty le film le izy mirabe lantona anarako ie mandeha de mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahazany fa efa mividiny rehetra sy taraiky indray ata amin'iny vaovao be mamasoa spaghetti sy macaroni paty tsara kalitao vita amin'ny koba ambarim-bazaha mety andrahoana arak'izay itiavanao azy mamasoa spaghetti sy macaroni sahaza amin'ny fianakaviana rehetra amin'ny vidiny mirary mamasoa ketrika hafa-koa. Savez-vous que chaque briquet bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet bic. Comme eux, choisissez un briquet bic. Maman? Elle a dit maman. Regardez, il marche. Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi? Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi les croissances pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédi les croissances, partenaires de ses premières fois. Vaovao simenta fosa izay vokarin'orinasa Rézit izay tsy ho ela ho atao masina fosa maitso manga mena ho an'ny mpanao asa madinika na ny maty ihany simenta fosa matanjaka mora maina ny kalitao tsara manome fahafapo simenta fosa hitanao hoe ny mivadra masatra anao raha mila torohevitra dia antsoy ny larina 032 11 012 91 simenta fosa azo anteherana ary manamora fandenana. Parce que maman, tu as toujours été là avec ton amour et ta présence. Je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions, mais tu m'as toujours encouragé pour aller de l'avant et ne jamais abandonner. Pour tout cela et plus encore, je te souhaite une bonne fête parce que tu m'as toujours donné le meilleur. Pour la fête des mères, démontrez-lui votre amour avec B5000, incluant jusqu'à 2h53 minutes d'appel valable 7 jours et 100 mégaoctets d'internet en bonus. Appelez le 224 étoile 7 étoile 2 pour 5000 arrières. Orange. Ry tanora malagasy 20 hatramin'ny 5 taona. Na vita fianarana ambony baka plus 3 ve ianao nefa tsy mahita azy? Maniry anana ny orinasyanao manokana amin'ny alalan'ny fandraharana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ve ianao? Afaka manampy anao zahay amin'ny alalan'ny fikotrehana ny programme d'incubation mba hahatonga anao ho mpandraharaha. Ampiny anao mba hanana ireo fahaizana ilaina ara-teknika eo amin'ny fitantanana ahafanao manangana business plan azahoanao mindram-bola any amin'ny banky. Ny fandaharana asa dia manampy anao mandritra ny fanomananao sy ny fanantanteranao ny tetika asanao. Raha mila fanazavana fanampiny antsoiny 034 41 594 45. Na tsy dio ihany koa ny tranokala programme mipetsa na ny ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ho antsika rehetra izay liny dia marina fa mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana. Koa mba nentana antsika rehetra mba hanao an'izany fisoratana anarana izany. Misaotra tompoko. Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa ary solika alohan'ny amin'ny valora sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anoziato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaimpoana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy Provent 2 démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,4 ariary be zao 10,4 ariary be zao ary mahazo 500 maimaimpoana amin'ny akokely fakana nofo azo antoka sy tsara kalitao tonga vainganary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao manomboka izao ny volana Jona azonao an'io fihenam-bidy io filan-kevitra antsoy maimaimpoana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Mirabe lantona anarako ie mandeha dia mandeha tokoa makaroni mamasoa ato amiko satria sahazany fa efa mividiny rehetra sy taraiky indray ata amin'iny vaovao be mamasoa spaghetti sy macaroni paty tsara kalitao vita amin'ny koba ambarim-bazaha mety andrahoana arak'izay itiavanao azy mamasoa spaghetti sy macaroni sahaza amin'ny fianakaviana rehetra amin'ny vidiny mirary mamasoa ketrika hafa-koa.
fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal Plus. C'est la fête des mères à Accourtique avec des offres exceptionnelles dans les boutiques. RDJ amin'ny valo maraina. Tompoko lasy tompoko vavy hanaraka indray ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika mpiaino ny RDJ. Miarabantsika rehetra mpiaino amin'ity andro talata faharoa ny volana jona taona 2020 ity ary manasa antsika raha teo hanaraka hatramin'ny farany fotoana ny vaovao. Mahamay izay no azo ilazana ny eto masina amin'izao fotoana izao momba ity coronavirus ity. Betsaka ny sahondresaka mandeha ary efa tonga eto masina ny andihana miaramila izay hanao ny fomba rehetra hampilamina aloha ny fipariahan'ny vaovao, hampilamina ihany koa ny fomba fandraisana antanana ireo marary. Efa mitsangana eto masina ny antenne médicale militaire ary izy io dia napetraka efa hatramin'ny omaly alatsinainy voalohan'ny volana jona. Miaramila mpitsabo sy mpitsabo mpanampy miaramila ihany koa misy hatrany amin'ny 10 mahery no mandrafitra azy miaraka amin'ny fitaovana ilaina amin'izany. Mijery ary manaraka akaiky izany antenne médicale militaire izany ny ministry ny fiarova amin'ny pirenena sy ny ministry ny mponina tamin'ny alahady 1 volana May. Tao no nanaovana ny fanamariana fa efa misy ihany koa hatramin'ny alahady ny Pentecote ny miaramila misy hatrany amin'ny 10 hanampy ny mpitandro ny filaminana eto an-toerana. Tsy maintsy apetrakantsika eto masina ny paikady mitondra ho amin'ny filaminana ary izany dia mitombona tsara ho amin'ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana ary manampy ny vahoaka amin'izany ny tafika hoy ny generaly Rakotonirina Risara izay nanome toromarika manokana ho an'ireo miaramila eto an-toerana. Raha ny taremarika kosa dia sitrana enina vaovao no hita hatramin'ny omaly. Ny marary mafy kosa dia eto masina ihany mbola misa 8 izy ireo. Namoy ny ainy enina mbola tsy niova aloha ny taremarika momba iny. Ary ny marary vaovao tamin'ny omaly iny dia hita tamin'ireo fanaovana ny fitiliana ka ny tao amin'ny IPM dia 7 Moramanga, 2 Alakamisy Fenorivo, 2 Ambatomirahavavy ary iray ny tao Soavinandriana. Nisy anankiray ihany koa ao Matsiatra Ambony. Ny IPM ihany dia navita fitiliana misa 70 zareo raha ilay antsona hoe test mobile na laboratoire mobile izay eto masina. 17 Tomasina avokoa ireo marary vaovao ireo. Ny ACR EJP ihany koa dia navita test miisa hatrany amin'ny 80 ary singa avy Tomasina ny 7 tamin'ireo ary mbola io ACR ihany koa dia navita test 12 ary ny tao Ambatovi no nahitana ny anankiray tamin'ireo mitondra ity otrikaretina coronavirus ity. Mbola hijanona eto masina ihany isika kanefa izany dia resahana manokana ny fijanonan'ny fampianarana rehetra eto Tomasina miditra tanteraka ihany koa ary tsy azo atao ny mivezivezy na mivoaka na miditra ity faritra aty atsinanana ity. Misy ihany koa ny fomba nanazavany ny président de république tamin'ny fotoana andresany tamin'ny olo-pirenena fa isaorana i fianaratsoa amin'ny alalan'ny faritra ao Matsiatra ao satria dia nanaraka amin'ny fepetra zareo ary dia sitrana daholo ireo nitondra ny tsimbokaretina coronavirus tany an-toerana. Efa azon'izy ireo atao no miverina amin'ny fiainany andavanandro
fa tsy mbola azo atao kosa ny famorina reo olona izay mihoatra ny 10. Ho an'Analamanga indrindra fa Antananarivo dia mitohy hatramin'ny 3 ora hariva zany ny fisokafan'ireo orinasa-panjakana sy ireo miasa tena any anivon'ny sehatra tsy miankina. Eto amintsika dia anisan'ny zava-dehibe izay fitarana ao anatin'ny fivezivezena izay, kanefa ny fepetra rehetra dia tokony ho atao ary tsy miova zany ho an'ny faritra aloatra mangoro. Fa iverenantsika kely momba ny resaka sigara satria tamin'ny 1 volana May lasa teo dia andro iraisam-pirenena tsy foana sigara ary tsy hinanana paraky. Eto Madagasikara dia resahana foana ty hoe ankizy antoko ny hoavy tompony hoavy, kanefa raha nojerena ny fanadihadiana nataony OMS tamin'ny taona 2020 ny 7.10 isanjaton'ny zaza eo anelanelany 13 ka hatramin'ny 15 taona dia mifoka sigara. Noho izany dia misy niezaka ataony fitonam-panjakana ary dia efa mba nidina hatrany amin'ny 700 izany amin'izao taona 2020 izao. Anisan'ny paikady entina ao anatin'izy ity ny fanentanana maro isan-karazany amin'ny alalan'ny afisy, ny alalan'ny haino manjery ary rehetra ireny dia nanaovana fanatanterahana fanentanana ho an'ireo hanala fanadinana BPC ohatra tetsy Antanimena, Antananarivo. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no nanao izany ny zoma 7 ny volana May lasa teo. Andeha iverenana ny resaky ny président-ny repoblika tamin'izy tao anivon'ny televiziona malagasy sy ireo haino manjery izay nalainy fanjakana ampita izany. Isariana mpizahatany no tanjona hanarenana ny rova sy ny fanamboarana ilay kianja antsoina hoe masoandro araka ny nolazainy. Vinavinaina ho hatrany amin'ny 3 hetsy ka hatrany amin'ny 5 hetsy isa-taona no hitsidika io toerana io, ary efa misy lamina napetraka momba ny ahafahan'ny malagasy mitsidika izany satria ho an'ny mpianatra 2,000 ny fitsidihana io toerana io, ray alina ho an'ny malagasy olon-dehibe ary atao ray hetsy ho an'ny teratany vahiny. Fanarenana io rova io dia fanatsarana tokony atao hoy ny président de république. Tsara ny mampatsiahy antsika malagasy fa efa nisy fotoana fanatsarana ny lapatra amin'izay ary architecte anglisy sy frantsay no nanao izany. Dingana vaovao no entina amin'izao fotoana izao ary tsy manaonao foana isika momba izany rovana Antananarivo izany araka ny fanazavana Andriamatoa président de république hatrany. Isika malagasy dia lany andro amin'ny fiadikevitra, lany andro amin'ny fitsikarana izay tsy mampandroso antsika ary tsy maintsy ataontsika izay hahareharehan'ny malagasy ny fanarenana sy ny fanorenana amin'izao fotoana izao. Fa misy ihany koa ny planina izay voaresaka tao anatin'izany afatry ny président de république izany ho an'ny fanarenana ireo antsoina hoe secteur maromaro aty amin'ny sehatry tsy miankina, ary izy io dia maro ny sampana anaovana izany ary vonjy maika sady tsy maintsy atao anatin'ny fotoana fohy. Isy ny fivoriana ho an'izany sehatra tsy miankina izany sy ny fahavoazana ateraky ny fiboana an-trano na ihany koa ny fiatrehana ny aretina COVID-19 eto amintsika, ka io fivoriana amin'ity herinandro ity io no ahafahana manampy ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara ary anisan'ny tarika an'izany ny fanjakana eto amintsika. Nisy ny fandiniana manokana ny amin'ny hoe inona marina no tena mahavoa ny sehatra tsy miankina satria efa hananika ny 3 volana izao no fisian'ny fitotonganana eo amin'ny lafiny toe-karena eto Madagasikara. Ary farany toy ny resaka efa nandeha tany aloha tany ary mbola mitohy hatramin'ny ity anio ity dia ny rova eto Antananarivo izany. Fantatry ny rehetra fa lasa lavenona izany rova manontolo izany tamin'ny fotoana nahamay azy, ary nisy ny filazana natao ny Serge Zafy-Mahova lehibe ny renseignements généraux atao amin'ny présidence teo anelanelany
3,750 ny volana aprily sy ny janoary taona 9,750 raha nandalo tao amina televiziona tsy miankina izy tamin'ny nomaly iny. Hetsika natao ho fanonganana ny président Zafy ny nandorana ny roviny tsy mety nanome fanazavana mihitsy anefa ny président Zafy noho ny hoe naleo mangina toy izay miala tsiny ka heverin'ny olona fa tena meloka tokoa. Nisy ny olona tratra tamin'ny fandorana ny rova, nisy malagasy, nisy frantsay rola izay nitondra fiara basehana orinasa karanina izay natratrarana fanaka teny anaty rova lasantsy tamin'ny bidon tao anaty fiara efa ngiadry reo. Nisy ihany koa ny hoe hevitra maromaro tao ambadika izany ny président Zafy irery ihany no filoham-pirenena hanina ankalaza tamin'ny fomba ofisialy ny alamady be teto Madagasikara tamin'ny taona 4,750 hoy hatrany Serge Zafy Mahova. Andrasana ny mety ho toy an'iny raharaha anankiray iny satria dia maro ny mihevitra fa tsy tokony angina intsony ny rehetra manoloana ny zavatra marina efa nisy ary fantany. Amin'ny folora indray ny fotoana manaraka ho an'ny vaovao eto amin'ny RDJ ary isaorana isika rehetra tompolasy tompovavy mbola ifamme fotoana amina indray amin'izay ora izay indray mandrapiresaka ary tompolasy tompovavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao PECTO nalao miaraka amintsika mampilaontsika ny PECTO fa misy mpanoana vaovao koa tsika misy mpanoana vaovao koa tsika iny avoaka ny tonton Gauthier le mpanoana vaovao le tsy zany fa ny akondro ny akondro any koa mpanoana mba mafantapo mihitsy izy tsy aloha azo ifaliana sy kevoana hoy ny fiteny kosa aloha fa faly foana mitondra ny vokatry ny tany am'izao aloha miakatra ny akondro ao no mifilazana zany eza le mantamanta tam'izay nanao tily tsy maintsy ohatr'izao izy satria miakatra rehefa nde tsafa akondro reno maniry io ny mamy indrindra tao an-tanànanay tany misy kototsiaka ndray zay ary tsy vitan'iny ihany ina koa fa mbola karazana koa izany somary mba resana ihany kosa ny tany le amban'le lavalava ka ohatra ny geza ihany manomboka volana febroary zao no mahakondro gasy azy letsy volana jona fa ny mitandratandra ohatra n'ity izy no mamy fa misy izy tam'le voana tondrako azy tamin'ny herinandro lasa iny nitondra teto ako voananomboka voalaina izy amin'iny satria nenay antona fa zay tsy manotrika de misy miakatra ny eo lany eo miakatra aloha zany raha mbola ao anatiny ataontsika hoe roa volana sy tapany eo zany aloha vatsitaka ny PECTO zany zany hoe micycle-na PECTO zany ao fa ireo tokoa ty misy akondro io misy PECTO zay ho antanina hoe le endriky le PECTO lasa mivadika bec 2 lasa somary le bebe izy de io ny XXL reo zavatra telo reo tsy hita zao ty soratra tapitra miletika masoandro fa velona ianao amreo mba lien le tsy de asio eto nala miaraka amin'ny PECTO ny kilao miaraka amin'ny PECTO dia olona anankiroa no mahazo amin'ny tian'io ity ny fantania de tsotra PECTO ray boritra le azo ray lasara aloha huit sachets de PECTO de anankiroa no mahazo amin'ny tian'io ity ka ny fantania tsotra de valinareo de zao tamin'ny taona firy no ny forona ny atao hoe PECTO tamin'ny fotoana firy zany misy PECTO voalohany tamin'ny taona misy safidy telo anankitelo izy safidy anankitelo tamin'ny taona 1900 ve sa kosa ny taona 1900 enamby de atao ve le fiteny anankiray somary mahazatra de doktaoly na ihany koa tamin'ny taona na ve tamin'ny taona 1970 zany hoe tamin'ny 1900 ve sa 1966 sa tamin'ny 1990 no misy ny PECTO voalohany anome indisy tsy mba mampilalao tsika bombo PECTO
efatra no ariary zay zavatra teneniko de eo nareo telo melatsia de afaka mamaly am amin'ny anareo fa rehefa mamaly liste de asina asina hashtag pecto hoe fantany nampitiavana satria ny mpamokatra ihany ko atory ihany hoe tsy ny firesahana ny mpifaninana ihany ko akory ny mampatahotra ao anatin'ny fanaovana dokam-barotra anankiray indrindra fa rehefa resahana fotsiny ohatran'izao ny entana satria misy fomba fanaovana zavatra zay ohatra hoe saripady ery no miresaka sy manontany ohatra hoe ny bombo papier-manitra za ve mbola misy tadidinareo zay papier-manitra feston efa ela be zany ariary koa fa hoe raha mbola tadidy tahaka ny tambo gasy pecto dimary efatra efatra no ariary ka misy dimary misy gauloise zany misy 4 ratsy be petit sady maro biscuit pino mafihinana ndray anao sary ela zao malabary ny tadiko anao tsaratsara na pecto e za de sio ny anarako malabary le misy le lafina de apetaka rehefa malabary fa hoe raha ohatra afaka averina nge reny le zavatra reny tsisy maharatsy azy satria ny papier-manitra ny bobo gasy zao efa mahalantsika no hoe mihinana an'le isinsisy ohatranay zao mihinana an'lay karazana biscuit le ry tena de mba mifaninana eo de mamaly za tsika fa amin'ny alalany commentaire de anakiroa no mahazo sache anakivalo no mena virgule ary dia manomana be tsika fa mandritra ty volana jona rehetra isaky ny talata de misy lo miaraka amin'ny pecto foana isika zany hoe tena misy lo miaraka amin'ny pecto foana isika talata de misy lalao farafandarana isaky ny talata ihany lo miaraka amin'ny pecto eta fandarana rivotra rehefa talata sy zoma dia misy atrany saika layonila zany layonila fangaro black zany tsy ampy nisan'le izy argody de am'izay mba rasta tsara tena mitovy black latsaka ny rastako valetsika amin'ny commentaire de mitoetrany ny fandarana rivotra any amin'ny farafandarana no omena ny valiny izany mahazo azy anakiroa no mahazo araka teny francis teo raha volany teny malagasy de raha volana ho an'ny ankizy dia nefany koa fankalazana ny fety pireneny de misy le fanentanana ihany foana misy zao mantsy zavatra teneniko misy fanentanana foana hoe atsangano raha iny saina pireneny tsisy idirana politika io tsisy idirana ininina fa tsisy idirana ininina fa fanena nisy tezitra amiko olona satria zao ny zavatra teneniko ny ao asaina fotsy no atsangako satria nahoana ozy resy mihitsy aka resy amin'ny rehetrarehetra honoradray zany eniko zany resy mipôsiko resy ny rehetrarehetra tsy anaingana sainam-pirenena zany nena saina fotsiny atsangako de afasiko soratra misy olona manao any ana aloha tena sainam-pirenena mihitsy kosa natoko sainam-pirenena amerikana napetrako aminay zay moramora indrindra voatambatra izy roa na tena saina fotsy tena mifona fa saina fotsy satria tena mafisina kely honorara miteneny ianao miaraba anareo zalahy ambadika ao de maneho firaisakina fotsiny maino ve nareo le retsy fofonainao toa de mitenena raha te hiteny raha tsy te hiteny de tapahoany ratsy ty anaty zay mavoalady tapahoalany inona le aza miaraba anareo de miraro soa boka le aza lay ry havana tsy maintsy asinana miaraba an'ilay akondro ty mivatana le mitondra le akondro efa tsy le akondro ela ampideran'le kasibosy zany zany miaraba an'le mpitondra akondro de saina anarandrey zany de ivoaka azoka kasibosy tony miaraba le akondro de miaraba le mpitondra akondro de androany moa zany no hoe manomboka manangatsaina fa zay ny resaka lay safarany teo hoe nena ataoko fotsy nena mena mavo fa rehefa misy saina mitsangana eo de zay zava-dehibe hipetraka fa reraka le liky de makasika indrindra le tena vainy ty zaza memeza le zaka moratezitra zao volana jony ray volan'ny ankizy de ray volan'ny teny malagasy de
mahafinaritra ny zavatra koambara fotsiny am'le hoe fanentanana manampy am'le fanentanana le hoe atsangano sainam-pirenena ho voninahitra firenena iny zany efa valy le kilalao tsy mahazo ianao iny ratsinina mahafinaritra be tia miditra vatana ary hitako ragoty voalasa adala rehefa le tena izy rery ny any an-trano le aza de zay lesy de mahazo to lesany alova ho avy eo ihany ampidino le fitaratra le kasika ampidino tafidina fampitsakonan'le mahemo ka zay ok ary andana mandeha am'zay elapanao davitipanky dana fa masiso ianao raha ohatrany hoe davitipanky reny ianao zao davitipanky mihitsy ianao zao zara raha mba misy anaram-bazaha mbo tafidina davika amin'izy zao ohatra amorona tsara ratsy hitanareo zavatra tena loza am'le izy a le kasobosy miaraka amy kasikety solomaso mainty a tonga de tsy fantatra mihitsy le olona de raha misy zany manao ratsy sanatry ny vava tena tsy ho hita mihitsy tsy ho fantatra mihitsy zany hoe zaran'ireo mpanao ratsy raha misy an'ity kasobosy ty a entina anaovany an'le fanaovany ratsiny de tsy hita mihitsy le olona zany ao anatin'io tsy ho fantatra mihitsy hoe iza na iza ka mila mitandrina foantsika zany hoe sady mitandrina coronavirus a mitandrina koa amin'ny olon-ratsy satria ny olon-ratsy zany zao manao kasobosy keny izy de tsy fantatra koa miaraka amin'ny solomaso mainty be sy kasikety a ohatrana de tsy ho fantatra mihitsy rehefa manao halatra sy manao zany izy manao kasobosy sady iza tamin'ireo izy tsy haiko aiza ninona fa raha le folo le sofina angamba manimba sofina io kasobosy io rehefa kelikely a rehefa kelikely okory sofina dolo ny olona manao ohatra zao dolo satria sotomy le izy de mahatsy mason daholo am'izay mba fantatra lahy mahatonga fantatr' olo lehilahy rehefa mandehna manao kasobosy solomaso mainty aza elahy le somary mitilana iny a iny ny afantarany zalany lahy sady lahy moa zany zao somary mandringa kely tongotra lahy de hoe ahoana ragoty somary mandringa de somary mitongilana zakely ty tsy mihetsika mihitsy kabarena tonga an'io anao raha kabarena tonga an'io nanao kabare le ry de ohatra somary nijery satria niran'le hoe eno ity kapila de zay na tonga an'io fa za raha tsy mihetsika mihitsy avy eo an-tamosina raha le olona amin'io a ragoty anana kosa fantatra foana le bika fitombenako anaty jinina lehilahy le mahafantatra amin'io bady reto le zay zay fa mivantana ty za zay na de zanaty zany areo manentana foana ny fanevam-pirenena dia fanehoana ny fitiavan-tanindrazana aza miditra resaka politika ho amin'io a tsinitsininy io a tsisy resaka matetika mantsika rehefa tsy metimety amintsika ny mpitondra na ny zavatra ataon'le mpitondra de zay ranga tsy anangana tsy ho any tsy le mpitondra nanaovana an'le izy ka tsy le mpitondra fa le enao a sy ny fonao ty tanindrazana matoa manangana saina fotsy de tsy resaka politika io fa resaka fahalavoko resaka fahazarana zany le izy a tokony nipetraka ny fahazarana hatramin'izay fa ny olana hitako kely a dia ny fomba hahafahan'ny olona maneho ny tsy fitovin-keviny amin'ny matanjaka ohatra na ny olona majinika eny tanàna eny rehefa mba te haneho ny heviny izy tsy ampy loatra ny fotoana hanehoana hanika lasa nisy taona na nisy fotoana nanararotana hoe eo amin'io satria inona ny zavanitranga teto amin'ny firenena nandeha ny 7 marsa ny voalohan'ny volana me fa 7 volana me ny esplanade ny Guy Maxime ny 9 jona sy ny zavatra rehetra anatin'ireny le fotoana hanehoan-javatra reny indrindra ohatra 7 marsa ny resaka ohatra le misy an'le tsy avele sy ny sisy de kirikirina le olona de lasa ohatra ny hoe ty ara misy fotoana anankiray anehoako an'ny tsy fahafaliko anehoako le tsy fahafaliko de ataon'le izy eo am'le ohatran'ny anay zao ohatra ka nanangatsaina na tsy nanangatsaina
tsy tazanizaniza mihitsy le izy eo am'le lavarangako ohatra de any amin'ny kosiasako zany zay le saika teny teo any amiko manana saina efatra aho le saina efatra mihitsy ny saiko ao fa zange ohatrany hoe zany zao zavatra teneniko tsy mitovy hevitra aminany ao an-trano nazonareo zany teneny zany tranonay manangana ilay sainam-pirenena fa zay eo akaikin'le sainam-pirenena manangana saina fotsy anehoako fa resy amin'ny zavatra be dia be ahako tadio tsara fa nanangana saina fotsy rana valina fa satria hitan'ny zareo tao amin'le akanjon'izy non le tsia diso mantsy be de francis ao mitenitena zany satria misy zavatra anankiray zany efa niketriketrehany vazaha miaraka tamin'ireo mpamadika hoe eto ny asiny indray maka fotsiny tonga de milavolefony indreo hoe le za eto sady ampidiro eto nareo ve tsy le feon'le ordi finoana satria lasa mafy be de lasa misy miverimberina le feo lasa miboukle eo e zany natsapana fa tonton goty izy any avany tanàna zany avary tanàna ia fa direct ty mbola faty ahoana ny amin'nona iana fotsiny volume aiza zany rabozy rehefa mikoaka ohatr'zao tsy maintsy velona sa tsy mba resana kely alina ny Amerika am'izao fotoana satria dia tena mafana de mafana misy raha politika ary tapahana koa mity azo be anankiray ty teto le nisy ny latsaka be ndre mandeha mainty oditra zay misakanina tanfilamena fotsioditra ka lasa niteraka explosion sociale ngezaka izao fotoana fa le rataratsany kely nitera hitako izy mitsamidavaly teo hitaka izy tamina resaka chèque zala ay ve alo izy ao ihany fa mafisina fotsiny possession honoraire ka hitra honorat kosa nge miteny lefa honorat elanga mataotra ana honorat de eo zany zavatra mitanga am'izao fotoana zao de tratran'ny explosion sociale be mihitsy am'izao fotoana satria lasa manararoatra be mihitsy ny vahoaka am'izao fotoana eo zany zareo amerikana am'izao fotoana zao misy fiantraika ny daholy ity resaka crise ity resaka crise tema resaka crise yes computer ordinateur de lasa misy explosion sociale ngeza be mihitsy any any am'izao fotoana zao ary de lasa misy an'ireny atao le hoe famakina tsena fananafananan'olona ary sponsor tetetranay lasa na misalasala namapalahelo ranga honora fa velo izy teny za velo izy zoany alefaso izy barona elanga avela miteny le ty renora fa ela tsy miteny tsy maheno retour le dalany iny tena marina fa zany zany le dalameno ao your mic is muted afaka miditra mivatana eto nga ho anareo le manontany hoe afaka miditra mivatana eto ve tsy mbola afaka miditra tompoko noho ny antony tsy miankina aminay tsy miankina amin'ny rindrina afaka miditra avy hatrany honorara ohatra ka eo zany ny resaka mitranga any Amerika zay tsara jerena foana reny ara-piarahamonina ara-politika ary ara-pietsika hoy aho hoe tsy hoe mampitaha akory fa ny zavatra nitranga tany dia ny polisy no nanao erisetra tamina fotoana nanaovana contrôle anankiray dia maty Floyd de rehefa maty Floyd fantatritsika tsara tany amin'ny taona 90 tany hoany zay fotoana nampalazany Martin Luther King sy Malcolm X fa zavatra nitranga kely tahaka an'io no nahatonga ny firehetany firehetana aloha tamin'ny voalohany satria am'izao fotoana izao zany de lasa manana endrika le izy hoe mainty fotsy ihany elona izany naty zany de avy eo moa zany ny Donald Trump koa tsy karazana olona manatony afo mirehitra izy fa vao mai izy mikopaka satria ny antifa zay karazana ataontsika ohatrany hoe ekipana motara be masika ohatra hoa zany le izy fa tsy mitovy am'izay akory le antifa reo zany no atao hoe extrême de
akavy be izy raha politika satria ny any Amerika moa conservateur sy démocrate zany sy démocrate sy républicain zay moa le mahatonga an'ilay zavatra mitanga am'izao. Dada, efa akaiky any fety reny e. Inona no metsika azy? Anty aloha dia kapa aigle d'or e. Sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa. Andao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Dada, efa akaiky any fety reny e. Inona no metsika azy? Anty aloha dia kapa aigle d'or e. Sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa. Andao aingana sao dia tara fa voafetra ihany ny tolotra. Miaraka amiko isan'andro. Satria teo foana ianao roneny na dia tamin'ny fotoan-tsarotra azy. Raha sendra sy lafaka za dia nampirisika hatrany ianao ny traka sy androso. Satria ny kasany sosiny tsara ho ay hatrany ianao. Ka noho izany rehetra izany dia mirary fety sambatra ho anao. Mandritra ny fetiny ireny, porofo amin'ny fitiavanao azy miaraka amin'ny B5000. Antsotra mirora sy 3 minitra. Tolotra manan-kery 7 andro miampy internet cadeau 100 mégaoctets. Sindrio ary ny 224 étoile 7 étoile 2 raha ampiditra ny tolotra amin'ny comptenao ary ny dièse 123 dièse raha ho an'ny mpanjifa hafa. Orange. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana ray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina arina tarby mamaipona 710 amby na 910. Mirary soa. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ny resakitsika mifamalivaly io ihany. Miverina ihany aloha amin'ny resaka mety mahaliana ny rehetra ihany sy manome hevitra. Amiko ankehitriny dia mandeha be ny ady hevitra zany. Fa ny ady hevitra nefa tsy nanakana ny efa nananganana. Ny resaka atao rehefa misy ny olana mitranga ara opinion na hevitry ny olona tahaka ny mitranga eny anaty rova io dia mifandrirotra be ny olona ka mizara nefa ny olona eo misy ny apahany izay atao any ambony any. Eo zany ny fanjakana, ny mpiaraka amin'ny fanjakana, ny mpiara-miasa amin'ny fanjakana dia ny olona momba ny hevitry ny fanjakana. Dia eo ihany koa nefa ny olona zay tsy momba ny hevitra zay ny anaovako azy amin'io tsy momba n'izay hevitra izay kanefa tsy morona any amina resaka politika mihitsy fa olona tsotra. Dia misy ny olona izay mazava be hiteny hoe manana ny maha izy azy eto amin'ny firenena dia miteny. Raha ny momba ny fananganana ny zavatra eny anaty rova zany sy ny fanamboarana sy ny fitihana sy ny etsetretsetra dia mizara anankiroa ny ampahan'olona manana ny heviny sy ny mpanapaka. Ny efa manatanteraka moa zany dia io zany le izy. Dia rehefa aveo mandeha ny ady hevitra. Ny anahy zany ny zavatra tiako marihana dia hoe aoka mba tsy ho raisina tahaka ny manohitra be fahatany zay manan-kevitra tsy mitovy ary sarotra be mantsy ny tenenana hoe ka efa nangataka ny hevitra reo rehetra ireo izahay tamin'ny taona lasa kanefa ohatrany tsy nisy ny teny. Nisy ny teny ka fa ny olana kely tao anatin'ilay izy kosa aloha dia ny antsipry antserasera tahaka ny baiko pepetra mitranga kehitriny. Azonjareo zany miranty godara baiko pepetra ahoana ny baiko pepetra. Misy fepetra raisina zany amin'ny aretina dia misy baiko petraka momba le fepetra. Any zany karazana tandroasina zany raimbozy. Dia azonareo le tiako hiaviana ao anatin'le izy raha ohatra ka misy fitondram-panjakana voafidy ny fandimby teto amin'ny firenena izay nanao zavatra dia misy fitondram-panjakana ny fandimby teto amin'ny firenena zay misy ampanjavatra tsy vitany. Na iza fitondram-panjakana ny fandimby amin'ny fomba fijerena azy tsotra amin'ny macroniqueur na mpiresaka zava-misy antsika dia tsy maintsy misy foana ny elanelam-panatoko ny atao eo ampiresahana. Anisan'ny zavatra tsapako amin'izao fotoana izao fa lasa
entitra ny fitenin'ny olona sasany ohatra zao raha ny tamin'ny alady zao de niteny zany a ny fitondram-panjakana ny teny omaly a ny teny ny olona zay amiko de olona manana ny ajany manana maizy azy eto amin'ny firenena satria filohan'ny akademia generaly efa manana ny hevitra sy ny zavatra nataony teto amin'ny firenena de olona mpandala ny resaka vakoka raha izaho manokana de samy mijereko reo na ny tamin'ny alady na ny tamin'ny omaly ary samy manana mpanaraka azy sy ny mpiaino azy reo zay zavatra zay zany ny tiako tenenina hoe na inona hitranga raha mpitso sy ny rahatra zay dia tsy afaka misaraka ao anaty marimaritra isika raha tsy hita le marimaritra zay azo tsara ny hevitra azo tsara kosa ny hevitra mazava le hevitra ko fa ny ana fotsiny anampiako alizy nalohany nanapahakevitra raha tamiko ny zavatra ohatran'ireny aloha ny tsara natao nanao ohatran'iny a fa nasiana olona pomba sy tsy pomba no ny fany ady hevitra elaela teo a de zay vao nanapa-kevitra nisy nieritreretina be ny filoha zay vao nanapa-kevitra ay andao atao an'izao arany ny olona manko hitanareo le fomba firesaka na iza zany nitondra matetika de zay foana ny fiteny hoe ny taloha tsy nanao ny taloha tsy nahavita tsy any ankehitriny fotsiny zay fomba fiteny zay ary zay fiteny zay nefa tsy nentina hoe hitovy ny fomba itenenany olona rehetra momba sy tsy momba an'izay fa ny atao hoe opinion amin'ny ankapobeny dia nitefena sy ny volavolaina hieritreritra tahaka an'izay amin'izao zao raha niteny zao i professeur Ranjeva omaly a de nisy professeur niteny kio tamin'ny alahady a momba sy tsy momba reo amin'ny ankapobeny reo misy manaraka azy sy miaino de miteny rehefa avy eo de hoy hoe arakaraky ny fitaizana sy ny fampianarana nataony olona anankiray ny fomba hijereny ireny zavatra nitenenin'le tamin'ny alahady sy ny tamin'ny omaly amin'ny zavatra rehetra fa samy manana ny zoro hijerefa ny zavatra ny olona de samy manana ny maharesy lahatra tokony tsy kevitra ty raha vao ny zavatra ny lazaina fa hoe mifototra mifaka amin'ny fitandrovana ny hasina ny fiandrianan'ny firenena mihitsy io voakitikitiky io ka raha tandroviny zay fiandrianan'ny firenena zay raha vao miteraka fifanoherana ohatran'io izy tsy ao intsony ilay fitandrovana hasina ka tokony ajanona tanteraka ilay asa izay mikitikitika hasina tahak'izay zao no niteny an'izay hevitro zaho rainibozy zay averiko indray mandeha raha vao ilay lazainao fa fitandrovana hasina no miteraka fifanoheran-kevitra tafa ohatra be ohatra zao ankehitriny zao ajanony fa tsy ao intsony ilay fitandrovakasina fa ny hasina tandrovina nge tompoko ka zavatra iraisana tanteraka tsy sy niady hevitra intsony ka raha miteny erika teo hoe tokony efa elany natao zao fifamaliny zao de hoy aho hoe tsy zavatra mifandraiky amin'ny hasina mihitsy io satria na natao tainy ambolono na natao ankehitriny de efa io mivoaka foana io le hoe tsy eken'ny akamaroan'olona ary raha maniteny keo raha go teo efa nisy tamin'ny lahady ny teny zao nanoana izy niankehitriny omaly nanao an'izao izy hoy aho hoe fa fantatrareo izy no andesika anisa taremarika fa ny mitsipaka n'io zavatra io ny betsaka zany de ambarako satria zava misy fa tsy zavatra fironiko zara iny ndraiky kosa hoe jereo ange nisy an'ireo olona manoana sy mitsipaka n'io zavatra io hoe avelao io ijanona fa tsy ao akory le tandro asina raha izany tandro asina zany ny tenenina raha hoe famerenan-kasina ny tenenina raha hoe fiandrianam-pirenena no tandrovina tsy hita mihitsy ilay hasina lazaina fa tandrovina fa fanososena hasina raha mbola tolizany amafisiko kely le izy a satria misy ny opinioniste any a amafisiko kely le ato ao anatin'ny hoe inona avy moa zany ny tombotserasera anehoan-kevitra tao zao ny tele karazany anankiroa samihafa na efatra roa samihafa zany zao mba tena maniry mihitsy ary tamin'ny fitondrana teo alohany tamin'ny président tamin'iny mba niandro mafy mihitsy le ho atsona de zany ianao interview anazy tamin'izay hoa fa tsy am'izao de tsy nety moa le izy fa no nefa roa andro tao alohan'le izy tadidinareo tsara zay resaka zay de hoe le namana tetsy no nanao interview azy ary nomena melony fanontaniana de ho zay tongotra gavy mandroso de rehefa ao anatin'ilay opinioniste na le mpaneho hevitra ao anatin'ny ady-hevitra zara nga tena mahita mihitsy hoe rehefa ao anatin'ny olon-tsotra momba n'le hevitra de somary botolotolo kokoa ranga ny vali nomendry zareo azonareo le tiako ambara am'izay ary betsaka ao anatin'ireo le momba ny zavatra atao ankehitriny atsangana ery anaty rova no miteny hoe mpanohitra fitondrana izay mandà
ary pomba ny fitondrana izay manaiky moa vatsy hitanareo fa olobe anankiray omaly zay pomba ny fitondrana nefa mandà zay zao ho anareo rehefa mandeha mivantana ity rivotra ity dia afaka miditra amin'ny pejiny XXL koa nareo XXL le fisotro io fa tsy XXL ry am'le fahita lavitra ry na le akanjo voany fahita lavitra ry no XXL zany drikako zavatra hitanao fola fa le XXL ohatray ity valarisara taiza tamin'ny oranytona tsy malala ny 10h ny hitanao ao amin'le ilay misy an'le sahafa be reny dia misy XXL ao fahita lavitra fa rehefa miditra ao ianao mijery manomboka amin'ny 10 alina le izy ndraiky ako andreneniko aza mijery an'izany no larisa fa misy alina ve le netana be ao anao satria maheno an'le feo manao fa ao amin'ny pejiny XXL zay ilay rano fisotro mampatanjaka dia afaka mijery mivantana nyity rivotra ihinana mivantana ianao dia ny anankiray koa zany elezany ve fa nihinana mivantana izy efa nihinana mivantana Fa tsy nihinana. nihinana mivantana fa larisa liste fa dia nangina tsy niteny daholo vahoaka malagasy rombava ohatran'ny sandwich totobo tsy maro ohatran'ny lalina loviny tambavany andrikako koa larisa ao tao le resaka le fanamparana erio ary ny zavatra ny resako ato anatin'ny serasera mba ataoko zany ohatra satria ny rivotra sy ny Facebook ny seraserako dia misy hoe efa io le izy amiko na afaka ray volana herintaona dia hitsangana ny zavatra natsangana afaka ray volana na herintaona dia misy ny manohitra ny zavatra natsangana ohatrahy manokana dia eo kilany saiko eo ny eritreritra momba n'ilay izy fa ny fiainako mitohy tsy manakana ahy hiteny sy aneo hevitra ary efa niteny teto foana rehefa misy zavatra tsy ombonako hevitra tsy maintsy miteny ary tsy maintsy manoro sy mananatra ny zandry zanaka ny akaiky ahy indrindraindrindra dia maka fotoana manokana koatra ny serasera ohatrany eto amin'ny radio miresaka manokana etsy dia manazava tsy mandresy lahatra be fahatany satria koa ane ny eto amin'ny fiainana ane misy no matanjaka hoe ninina taon'ny lahy koa nge anatin'ny zavatra sasany ninina taon'ny lahy misy an'izay kely koa manko ninina taon'ny lahy fa Raimbozy miteny an'le resaka asina teo ahoana moa tonga dia teny ana Raimbozy hoe ny vahoaka rehetrarehetra no ka io dia mandrohatra an'le betsaka hoe Raimbozy fa raha ataonao ny fampilaharana n'ireo isan'olona dia tsy hoe nona zany ny vitsy anisa hevitra Raimbozy larisa fa ninina ho ataon'ny lahy resy lahy razana findretsy etsy ny mety aminao fa raha ataoko amin'ny teny frantsay andraso ataoko amin'ny teny frantsay sao de t'as pas compris tsy manampy Raimbozy tu comprendras plus tard tsy absolu mihitsy na entitra ny zavatra teneny Raimbozy ka hoe ny rehetra fa maro ary miteny Raimbozy ka niteny Raimbozy heviny tsy Raimbozy ny statisticien tsy Raimbozy nanao référendum fa amin'ny manimbolony Raimbozy amin'ny fahalalan'ny fiarahamonina zay le zavatra nylazainy zay ny olana kely zany le valiny rehefa aveo zany hoe tsy hoenona zany ny vitsy anisy tsy niteny koa izy vitsy ny kilany tsy niteny izay mihitsy kosa izy ka satria nareo miteny hoe maro anisy ny akabeazany ny akamaroany ny hevitra Raimbozy dia vitsy noho ny maro anisa mandany manaiky filoam-pirenena larisa na ireo le manohana ny fananganana ny Colisée io dia milaza amin'ny fanomezany rany an'io hoe fitandrovakasiny io matoa atao fiandriana Madagasikara nokendrena amin'io ary miampy azy amin'ny hevitra hoe isariana olona be dia be hanao vakansy ohatra ka hoy aho hoe raha miteraka ady hevitra ny fitandrovakasina tompoko raha fantatrareo ny lanjan'izany hasina izany na janonareo any io satria efa tsy tonga any an'ile fitandrovakasina fa makainy amin'ny fifaniratsirana azy firy lanjan'lary azy mifaniratsiry isika no vokatra io aiza ny asina ho voatandro amin'izany ajanony io ka iasany petraka any atosy misy amerikanina koa mananarana any firenena iasina petraka any tosy dia anao vakansy any anjoy izy voatandro novinona tompoko ny hasina zay zavatra saroby dia mamanam-panahintsika olombelona raha miteraka olana ohatry zao ary io tsy olana hitantsika ankehitriny fotsiny fa hitatra ohatran'ny sima misioka io tsy maminany raha miteny an'izay fa ambarako mazava ny fomba entitra hoe tsy ekena rehefa fitandrovakasina no miteraka olana ohatry zao ary olobe ny be dia be reo miteny ary le hevitra manko apikan'le adevitrintsika manko am'le fanontaniany Larisa za zao nijery tamin'ny lalitra
mijereko tanteraka hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany inona ary ny ejereko zany mijery satria zay manko le tenenao hoe tsy hoenoina zany menoko ka zay zao de efa valiny ary raha vao mbola misy ny iray zay tokony mbola hiteny taorian'ny fiavian'ny fanaftonana ao aminy zany de noiny izy ka zay fotsiny kosa aloha ary tsy référendum mantsy le atao fa adikevitra mba hahafahan'ny opinion na ny hevitry ny rehetra ety isy maromaritra ohatra raisiko zao no nefa nyresaka momba ny fanamboarana eny amin'ny rova sy ny adihevitra be momba n'le izy isika de raha vao miteny eto zany de tonga de le za le miteny tonga de ozy ny olona hoe raha koa le tsy momba le zao le miteny an'le izy eo de adino fa lasa ohatrany tsy nyresahana mihitsy aloha ny zavatra hafa zao abotry manjaka fa tsy voaresaka loatra tsony hoe ohatrany aiza aiza zao le izy raha vao misy masokoa le izy zavatra rehetra ngety ila amin'ny fotoana daholo fa ny ao anatin'ny fotoana anankiray hoe miborotsaka ny sikina mangotraka ny ronono raha fozanao tonga nefa izy be voka sady tsy vokako izy amin'io vo maika manahirana le misikina mandronono mandronono izy de izy be voka de tokony hoe sakelena ny antena loloavina ny ahoana le izy rehetra miatsy antsoroana miatsy totroiny tsy hitantsokina ihany zany de aoka tsy ho diso mihitsy ao anatin'izay satria ny zavatra matetika mantso tatoato ohatranahy de tratran'izany matetika mihitsy isaky ny maneho hevitra ao anatin'ny zavatra anankiray de eritreretina foana hoe adala le fitondrana nanao an'io zavatra io enjana loatra zay fomba fitenena dia anao fandarana foaza ihany ianao fa ohatrany mavesatra be zany le rivotra ao zany tsika mandrivotra be ady hevitra le izy ary tsisy nampiasana zay voambolana zay mihitsy zay kosa aloha tena mamaly tsisy mampiasana zay voambolana zay fa amiko nanika avivy na fetsifetsy na manana ny hevina izy de naka hevitra any amin'ireo zay tokony omba azy amin'ny akapobeny efa nambarany ny heviny fa tsy narisy lahatra anareo zay nanda zany le izy zao mantsy ny zavatra mba ny mahaliana raha ohatra misy comité scientifique sy comité technique reo zany tokony teny hoe zay ngefa ny teny hoe mbola tokony misy karazana référendum mihitsy izy tika vo atao ohatrany tsisy azany mihitsy avy ao anatiny tao nisy olona telo natsena nitsangana tamin'ny alady lazaapalelyrade le loa kosa tsy fa tan'izany hoe le mipetraka le hoe mametraka kely nanganana ny rova le za zao nametraka teneko anao tanjona tamin'izany fotoana le tanjona hoe ino hoe mametraka kely nanganana ny rova za zao nametraka be mihitsy ananganana ny rova tsy zany nandeha niakatra teny andeha hanamboatra fa za kosa miteny hoe nanamboatra maneno zany telefônina za orange zany maneno zany irova ny teneninao kolizengy sy zavatra miteraka olona fa tsy telefônina tafiditra ao anatiny foana ihany ka tsy misy olombelo le to ambonin'ny tanika hoe tsy maintsy marina trany an-trany koa amin'ny zavatra rehetra zay ataony fa tsy maintsy misolavaka satria mandiha tany tsy maintsy kotra satria miloloha lanitra zay zavatra zay no aza adinoina ka mba tsy hitrangany reny zavatra ireny de izay no mahatonga le raha misy fikasana indrindra amin'ny zavatra goavana tahaka izany hoe fitandrovakasina sy fitandrovana fiandehanan'ny firenena andao izy io atao mazava de numero ekeko fa nisy resaka tainy aloha tany nanao fitsapakevitra fa nga nazava le resaka raha nazava be ohatry ny akehitriny la iresaka na tsy mbola nitsangana koa zany fototra colisée fa nazava be colisée no atao ao zay voambolana zay fotsiny napetraka tany aloha tany tany amin'ny volana febroary ohatra na tany amin'ny volana desambra 7 miakapokely rany vozy aby manazava mba tsy tenenanareo betsaka zavatra betsaka de hoy hoaniny akondro manao fomba fiteny hafahafa zay aho fa raha ohatra akondro ny teneniny se rano ny tadiavina rahatiny se zany efa na akondro na rano tsy tadiaviko akory toniny fo de hoaniny akondro sisy rakiky hoaniny akondro larisa lalovina ranga le hasina zay ko se ka le hasina tsy zay
fiombonana sy ny olombelona na mpitondra samy mpitondra fotsiny azafady tompoko aloha azava le teny asiny ny tenyny professeur Ranjeva omaly ny teny général raha makavelo ny teny ngarasona ny teny zao rehetrarehetra zao ao am'izay hevitry ny asina zay mitoko hoe tsy takatr'ireo olona miainy be dehibe reo haza vao aminy io asina io tompoko de tsinona fa fiombonanao an'ilay heriny zavatra hitako manahirana ny vahoaka hevitra be sy ny zavatra hitako manahirana ny vahoaka miakatra ny tension anao raha riva tsisy idiranay la ry samy mahafantatao za tsisy tension izy ka le mahatonga an'io le arina mahatonga an'io le mihinakondro ny zavatra hitako fotsiny manirikiry ny vahoaka am'izao de ny hoe izy no nilara-pamena kokoa aloha tamin'ny fitondrana no le hoe manoloana ny tsivalanaretina zay miparitaka zay ngamany anankiray fa raha tena hoe le fikitiana ny rova kosa nama maneny ka zay mihitsy manko ny tiana iavina fa raha hoe fikitiana ny rova kosa nama de toizo ka manao tsinitsina resaka asinaraka ny teneny ay de zao ny teneniko anao tsotra kely ny amaliko Larisa firy taona ianao tena valio apatsorana enina amby roapolo mila fianarana sy fandiniana sy fifanabeaza tena ao anatin'ny tantara kokoa ny fanehoana hevitra raha momba n'izay fa tsy mametsy manatsangana sisisany azy fa sy ny hoe tanora daholo no manaiky an'le izy andrasoloka ianao no raisiko ohatra ianao le raisiko ohatra ka ianao 4 taona ny teny taminay teto hoe fa raha le fikitiana ny rova kosa nama azonao ve le efa namareno menay fa raha le fikitiana ny rova kosa nama azonareo mila miresaka ela mandresy lahatra ihany koa satria amiko tena manaiky fa tsy ampy ny boky tantara sy ny tantara sy ny fampianaram-bakoka natao tsy miteny hoe ny tanora ihany fa misy olona namako zao 10 taona izy efa nandefa sosikevitra moa zany nareo nenay zao nandefa sosikevitra hoana moa nenay miteny miresaka ohatrany hoe tsy miobokevitra amin'io hoe ka natohizana na janona na tsisy azonao inona moa ny zavatra efa nitranga teto ny amiko otranahako Gottlieb misy fotoana nitondra dideratsiraka misy fotoana nitondra Marc Ravalomanana misy fotoana nitondra Hery Rajaonarymampianana misy fotoana Tetezamita misy fotoana fitondrana am'izao fotoana izao ireo mpitondra rehetra zay nandalo ireo tsisy ry aronangatahako tamin'ireo za fa saingy ao anatin'ny olona anankiray manao zavatra sy ombonako hevitra de ekeko fa misy apahany tsara ao aminy de misy apahany ratsy raha vao tsy misy zay maromaro mpijereny zay de lasa io fomba fijerentsika absolument io hoe tonga de friatatatata amiko manokana efa tena roritina makanetra nombo mihitsy ny resaka tsisy raha raika zay tranga eto firenena fa nivary any amliako zao ny etretiko ohatra fa matoa efa tsy mety zay satria za nianatra za zany tsinona tsy miteny tsy nianatra sy nianatra kokoa sy nianatra tsy nianatra kokoa tsy an'le adevitra fa en l'espèce ndra danoara am'izay satria tokony isy nareo damo zany mitovitovy eto fa ndray solo misy professeur hoa mpandalina tantara ny teny ao koa ny professeur Rafolo mitantana ny comité scientifique de ao ny professeur Ranjeva zay na ilarisara teneny koa zay professeur Ranjeva président ny académie malagasy hoenony isa tsy zay fotsiny ataniko hoenony isa tsy sa hoe izy koa teneninao hoe professeur Ranjeva raha le fikitiana androva kosa nama tsy manino ho teneninao zay ve izy sa anaiky ianao hoe raha ny zavatra ny anaran'ny professeur Ranjeva sy ny anaran'ny professeur Rafolo miala satroka mahainao iza izy de noko fantatrao professeur Rafolo izy le nionadiny roa anarany de hoe andehanarony Rafolo tsy mandresy lahatra kotsiny satria ny opinion samy manana ny eritreretiny io ary tsisy ny anako so no misy olona roa na telo rehefa eo namiko fa tsy resaka Facebook
de antaniko hoe ahoana moa zany mba hevitra lahy ao anatin'le izy satria izaho tsy tompon'ny antsom-bilona napahana ny bozaka andalovany ka isara ho mazava zay teniko zay tsy tompony raha izaho manokana fa teneniko ny hevitro rehefa voateniko ny hevitro zay rehefa misy azoko resena lahatra zay sanga ny tompony antsom-bilona tsia za de tena miteny fa bitika ako fa za kosa miteny ary adidiko zany ary tena manazava aho hoe raha misy olona anankiroa ka ny iray miteny hoe aleo ranga atao zay tokony atao sy tiana atao satria fandrosoana sy ny sisa sy ny sisa io président ino atao de avoaka am'izay le resaka hoe misy karazan-javatra kosa tsotra kely ny teneniko hoe raha niala 100 metratra ny toerana nananganana azy io ary tenenina hoe maketsitsika mijery le oatra ny teatra kely rehefa avy ato momba ny zavatra ny tranga tato aitsika tsara ny atao hoe puy du fou an'izay manaraka amin'ny télévision fa au lieu de nanangana toerana naovana teatra any amin'ny château de Versailles zareo de nanangana toerana manokana izy de hoe eto izahay no milalao ny zava-misy tamin'ny fotoanany royauté tsisy nizanizany teny satria taniny teo de nanangana izy raha niala 10 metatra za tsy teny hoe alana de akisaka sy sisa hoa fa manjary délit d'opinion angavy zany andraisana de tonga de mitsangana de izy ok azonareo tiako ambara am'izay ka noho izany dada manasata ohatray zava zaza manasa tanana misy ambara am'izany fa tsy azoko manasa tanana fotsiny ahy zay fotsiny tiako tena ngefa tsy sehina barona manasa tanana le manasa tanana manoloana ny virio sy ve sa le manasa tanana famanao plato zay eoanatria zao rehetrarehetra zao ny fihinanana akondro de mila manasa tanana kely de hoanina ny akondro somary anampidranony aty aminay sy rainy bozy ary zany de sady miresaka satria afaka miova hevitra indray tsika miresaka baolina kitra sy miresaka any Amerika sy ny sisa atao hoe vitsy ary ataotsika ary hoe vitsivitsy ary no manan-kevitra fa tsy miobo-kevitra am'le izy ataotsika hoe vitsy ary any de mitoy ihany ny fanamboarana de raikitra ny fisin'io de eto tsika rehetra misy apahana zany ny tianao ambara am'izay de hoe hanao ahoana ary ny hoavy na de vitsy aza ny mitsipaka an'io ataotsika ary hoe zay sy raha mibozy rery sindy lavitsika satria gouverner c'est prévoir je parle le français gouverner c'est prévoir anahoana ny hoavy ateraka so zava-misy akehitriny zao indrindra fa hoe mifanindry ny toe-javatra mavesatra be dia be coronavirus io averiko indray mandeha de resaka zavatra fahako raha izaho izaho tsy mijoro andresy lahatra mihitsy an'ireo de mieritreritra fa mety io tsia fa izaho de maneho ny hevitro milaza fa tsy mety amiko io mazava zay mazava zay de teneniko le izy teneniko le izy de zay raha mitoy le asa anaovana an'io ka tsy avety amiko ny ahafahana manakanazy hinona ny azoko atao akory atao de lasa le zavatra de lasa fa amiko ndray de ireo zanako lahy teneniko hoe zao le retsy ny tantara zao le retsy ny tantara zao ny zava-misy anjaranareo mandinika fa manana hevitrareo koa nareo amin'ny fomba iainanareo amin'ny olo-pirenenanareo sy amin'ny olona mety manoratra ny tantaranareo de zay no mahatonga ty olo miaraka amin'ny pecto ty hoe valinareo le fantaniana amin'ny alalan'ny hoe tamin'ny taona firy no ny voany pecto 1900 ve 1966 tonga ky de alainy iny fa taraiky be mety iny ndraso aloha ky safidy tsara fa inona ary ty maimaika be tya izany tsara ty lava tanana fotsy ty sa le mainty fotanana teo samy tsara hoa fa zay alaindry te andao fa so tsy mantratra tantara mitoy aminao vegasio ny orona tsara sy tantara mitoy eny ky mandeha mandra-parivan'ny andro ao aminao vegasy zany ve za ndray aloha de maka milaniny sady rehefa sabotsy lahady afaka mijery an'izy rehetra ay ve misy an'izany sary ve nalala nareo ane ampianarina foana fa areo aloha apio safidy tsara amireto fa tsy hitako mihitsy zay alaina no vegasy tantara gasy mitoy zato isanjato dada efa kaiky ane fetiny reny inona no metsika azy raha ny ty aloha de capa aigle d'or sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa andao aingana so de tara fa voafetra ihany ny tolotra dada efa kaiky ane fetiny reny inona no metsika azy raha ny ty aloha de capa aigle d'or sady mbola azo fanomezana bracelet vita amin'ny hoditra ihany koa andao aingana so de tara fa voafetra ihany ny tolotra
isan'andro. Maman, elle a dit maman. Regardez, il marche. Pour s'éveiller, votre bébé a besoin d'être en bonne santé. Mais tu manges tout seul, toi. Blédina a conçu les céréales Blédine et le lait Blédi les croissances pour que votre bébé vive pleinement chaque étape de sa croissance et de son éveil. Tu dessines? Bravo. Blédine et Blédi les croissances, partenaires de ses premières fois. Iarovanareo tsy maintsy mamonjy toeram-piasana, Shell dia mizara arovava ho an'ny mpamily taxi be sy ny mpandeha rehetra ao aminy. Manjifa solika alohan'ny amin'ny 8 ora sasany maraina ao amin'ny station Shell Ambotra Rahabo, station Shell Ivato, station Shell Iavlo, station Shell Anozizato ary station Shell Itos. Ny fiara rehetra kosa dia hamendrahana désinfectant maimaimpoana isaky ny manampy menaka. Misy tolotra goavanao anao eny amin'ny Farm Shop eto Antananarivo izay mividy akofakana nofo Avitec 10 sy provant de démarrage cher LFL iray gony dia mahazo fihenam-bidy 10,4 be zao. 10,4 be zao. Ary mahazo 500 maimaimpoana amin'ny akokely fakana nofo. Azo antoka sy tsara kalitao. Tonga vaingana ary eny amin'ny Farm Shop akaiky anao. Manomboka izao hatramin'ny farany volana Jiona azonao an'io fihenam-bidy io. Filan-kevitra antsoy maimaimpoana ny 033 65 432 10 na ny 032 32 030 00. Hafa ihany mama. Amin'izao fetin'ireny izao tsarovy izy. Tonga avy ety amin'ny akortiky. RDJ amin'ny sivy maraina. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Manasa tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Tapeno amin'ny latrany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mievina ianao atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza donona azao ny elanelana 2 metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina larina tarby maimaimpoana 710 amby na 910 mirarosoa. Rivotra miome. Rivotra me. Ya na dia zanatsanary na eo raha zavatra mafampana rehetrarehetra tadidio fa coronavirus mbola eo ary ny coronavirus dia mamely tsy moramora miadamiadana. Rehefa manao ny kajy ianao dia tadidio fa tamin'ity farany herinandro ity 3 andro 2 ny vo. 3 andro fotsiny. Dikan'izany kely ny testa natao fa miabetsaka n'olona vo. Taloha zany raha ohatra ianao manao testana olona 9 dia ray no vo. Zao ianao raha manao testana olona 9 dia 12 farafahakeliny ny vo. Dikan'izany mitandrema reto. Mitandrema. Fa le PECTO mampafana. Ny mitandrema dia zao raha azonareo atao ny satria ny sonoana anao an'ity fanamariana ity. Rehefa manomboka mangatsika ny andro dia rehefa manomboka ohatran'io ka contact ny virus dia aza atao mihitsy mihinana zavatra mangatsika. Indrindra fa zavatra glasé. Aza atao raha ohatra ka vitanao fa io miankina amin'ny tsirairay azy. Ao teneko hoe samy manana ny zoro ijereny zavatra ny olona fa ny anahy moa le zoro mahitsy no ijerevako azy dia hoy aho hoe itsika zany zao manao an'le auto-immunitaire, auto-immunisation. Ny tenanao ihany zao no miaro ny tenanao. Zany hoe raha atao amin'ny teny mahitsy tsara le zany dia samy manavitry ny ainy io hoe. Dia hoy aho hoe amafiso daholo le tompoko ny mesure barrière rehetrarehetra. Ataovy mitombo aza mihinan-javatra mihitsy raha tsy manasa tanana, aza manatsofoka zavatra ambava mihitsy, aza mitsikotra orona, aza mandrorarora, aza mpivady. Misy le sary zay fa nataon'ny frantsay, nataon'ny petadrindrina fa raha ataoko amin'ny murako ao izy raha hijerina. Potika ny anarako. Eo ny alahelo fa tena potika ny anarako ka le resaka Amerika teo moa zany mba resatsika kely any le izy fa ohatran'ny hoe zava-misy moa zany reny. Ny efa tena misy explosion sociale ngeza be any amin'izao fotoana izao. Satria be dia be zany olona tsy miasa.
be deabe koa ny olona tsy anasa ary be deabe ny olona tsy manam-bola am'izao fotoana zao noho ity resaka krizy ity hanika na zavatra kely anankiray fotsiny zay nitranga ataondreo pitikafo de lasa nyrehatra be le izy ka am'izao fotoana zao zany efa manomboka memaivana ny poany républicain am'izao fotoana zao Madagasikara tandeo mipitikafo ka zay mihitsy amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io ka ny Amerika ny raisitsika ohatra satria io zany de misy ifandraisany daholo ny maneran-tany de eo zany le hoe zareo Amerikana am'izao fotoana zao nyrentsena sy ny vakiny ny olona daholo ny fifamonoana polisy moa fa tsy mampatsiaro sary tamin'ny taona iray zay ho ale izy de zako mitsetra foana rehefa mahita olona mibata de rehefa tena dinihako eny amin'ny masony satria sary misy akaiky tsara moa va tsy mampatsiahy ny Joker fa ny tena milay am'le izy io mitondra zavatra mampitsetrana foana ho ana tamin'ny 2009 ary mahita olona zay hitako hoe hoany amin'ny vady aman-janana so any tokantrano zavatra ho hitiny io manararoatra ny fahavakisana toerana ray zany de mitondra zavatra izy ho an'ny ankohona fa le izy tena zay mihitsy le izy satria rehefa tena mandeha le izy omeko tsiny izy omeko tsiny izy am'le mangalatra satria tsy anazy io amiko ny zava-misy tsy tamin'iny ihany nisy an'izay so de indray hoe nanonona zay tao am'izay indray fa ny any Amerika mitranga amin'izao fotoana izao tena tsy maintsy mijery tsika ary tsy maintsy mailo ary tsy maintsy matoko tsika satria nahoana mianona ny olona ka zay mihitsy le izy fa le tena le sarynyreveko be tam'le izy le tam'le vaovao mangalatra le olona fa reo mangalatra intelligemment ina le mangalatra intelligemment hoetindreo ny fantany fa tsy télé le écran tomobile no entin'zareo de sokafana le malapidirinao daholo ty fatina entina rehetra ty ampidirinao daholo de iny entina mody rehefa aveo ny zavatra mitranga dia efa fantatry ny zareo Amerikana foana ny hoe ry zareo Amerikana nge rehefa mitondra ny républicain de tsy maintsy misy olana ngeza be mitranga foana rehefa ny démocrate mavita mandaa anakoro foana fa ny zareo républicain mandaa anankiray ihany no vitany ka asa raha andana tsy anda i Donald Trump am'ty fa amin'ny fa efatra ny volana novambra ny fifidianana any Amerika am'ty taon'ty de eo zany tsika hiaraka hijery hoe anda ve gorille sa tsy anda gorille fa raha manda de gorille de eo no ahitana fa misy fitraikana amin'ny fiaina zao tontolo zao ity resaka aretina ity zany hoe niangatany amin'ny aretina daholo mantsy izy io hanika le izy moa le bandekama teo Geoffrey ka ireny zavatra rehetrarehetra dia pitikafo daholo ny rehetrarehetra ka eo zany ohatra mampanana hoe izy io tsy maintsy hitatra io karazana explosion io tsy maintsy hitatra io explosion io aza ty ny fatany Frantsa ane na tonga ny frantsay toy izany lavabe io ane ny resaka confinement io satria tadidin'ireo fa nisy ny gilet jaune isaky ny sabotsy fa vao tonga avy any corona nijanona tanteraky corona nijanona tanteraka ny gilet jaune eo zany raha iverina very zareo tsy tafaverina raha vao miresaka kody adiniko misy kody olonge le izy confinement colisé corona avendreo le izy bondre bodo zaza de veo manasa tanana ohatrany hoe teo lesy zany ataoko zany ohatrany hoe teo basiste popo toto de eo le izy zany hoe misy fiatraikany miala tsy manakely tsy manam-pefana ny ka eo zany hoe isy fiatraikany ary ny any Chine ne efa manombonomboka koa ty karazana explosion tsikelikely ty satria tsy mihodina ho an'ny orinasa rehefa tsy mihodina ny orinasa tsy misy vola rehefa tsisy vola tsisy hoanina rehefa tsisy hoanina de tsy maintsy mangalatra ny afarany tsy maintsy zay foana le izy de rehefa mangalatra de misy ny halatra de misy ny explosion na amin'ny resaka baolina kitra na amin'ny resaka coronavirus na amin'ny resaka rova amin'ny natrova colisée de eny amin'ny ankapobeny manahirana foana ho any mamaky indrindra fa namana ohatra ao anatina serasera sy ao anatin'ny resaka ary misy mitelefona moa ka eso teny sy fanabarabarana le fomba firesahana asio ventikevitra ry nama de asio argument za zao tena mino fa iantso namana io rehefa avy eo satria manahirana le miteny hoe de lasa pahivakoka daholo de lasa mahita tara daholo tsy manao safo be mantsina mihitsy tsia ary aza mifanao safo be mantsina mihitsy araka le teneniko teo ohatra nahako manokana hidirako manokana foana satria nievina de misy ndrelo be foana ato anatin'ny Facebook ohatra de miditreo de rehefa ifarimbonina ny olona hoe braingina de mijanona ihany satria nahoana
tsy mitondra ninina ho anany le izy le retsy fa hevitra ho atoro olona ny resaka matona atao fa rehefa aveo raha miteny ny manan-kevitra sy mahay de noiny zay ny dialektika zay no fianarana ary zay zavatra eno ny sofinao de anjara ny atodoanao ny manivana hoe ty marina ty tsy marina ty mety ty tsy mety ny atao hoe lapsus de tsy le lapsus akory fa lehilahy mandiso hoe le lapsus lapsus am tena malagasy manko disloka disloka fa le lapsus oatra manahirina be maheno hoe le lapsus raha za zao miteny de misy miteny hoe le lapsus no nahatonga nako disony tsy loka fa raha ohatra kosa zavatra soratana ka jerena dia tsy lapsus raha ohatra hoa misy olona mahay ary fantatro fa mahay de miteny fantatro fa tokony hiteny ary miteny izy rehefa tokony hiteny raha tsy miteny izy rehefa tsy hiteny de ainy hoe tsy anjarako no miteny an'izay eo manko ny olana amin'ny resaka ty aretiny ty be loatra ny olona tsy tena mahafehy ny fanazavana momba n'ilay aretina tany amboalohany ka lasa lany fotoana isika makafepetra hafa anitsina an'ilay efa ny brioka tany aloha satria tsy maintsy misady tsy maintsy maka ny fepetra vaovao hafa entina mifehy rehefa mandeha le fotoana eto nefa ny zavatra pahatsorana tenenina hoe tsy voatery ny fanjakana ihany no andrasana anao ny zavatra rehetra voanaraka isika fa misy ihany koa ny ampahan'olona izay maneho hevitra sy miteny ka raha miaino anao de malala-tsaina tsara de manaraka koa ianao miteny hoe marina tokoa izany zay ny zava-misy le zao anareo rehetra manao Facebook zao ka io zany rehefa tena njerena de lala miraka amin'ny pecto de mahafinaritra tena zako ary io ny fanentanantsika rehetra hoe valio ihany ny fantanena manaova cinéma le sy de valy saseny azo sao de commissaire Tandra sao de eritreretinao fa tao mangazo ty tanako ty tandre mifarapehako ty de pecto ny voaka aza diny fa basipileta mifahana amin'ny pecto ity fa raha vo ianao basipileta mifahana ty tsy taitra amin'io ae pecto mibalan'io sokafako mivavaka zany tantara amin'ny radio zany basipileta mifahana ty azy maintsy kitifirika maty nefany tadidio anefa fa tsy nitodiny misy fa ny atao amterinandro ty tena zava-dehibe loatra aza dinoina ny spectacle anay amin'ny lahady zao lahady dia spectacle ny fetiny mamanty fa eritrereto fa inenina miditra le izy manomboka amin'ny valo maraina dia olona eo amin'ny zato eo no afaka ampidirina satria afaka mifanelanelana lavidavitra ianareo de inenina miditra le izy enina pitombona zato eninjato tsy inenina miditra le izy fa inenina amby folo miditra de fety mamanty tadidio fa fetiny reny zany amin'ny alahady ny reno zava-dehibe amin'ny fiainana de misy reo tolotra maro de maro ataon'ny olona afaka mitondra pecto eraky ny boritra ianao amena azy de tenena izy avy hoe zarao ny rehefa amin'ny fety moa zany matetika tompoky le akizy ohatrany tamin'ny andronay dia biscuit chocolat na mena mamanay de zaro averina ny rediffusion raha fe izy ala biscuit biscuit zala biscuit chocolat afaka fa le biscuit sena-kisoa zany de tsakona miaraka zany fa go tena ty an'izany go rehefa misakafo rehefa manasa anazy nareo de eno daholo ny zavatra teneniny eo fa reny zany teneniny mitsy ny zavatra tiany hoanina ary de atambany am'le varinakara de hoaniny de eo misy miteny am'izay satria ohatrahako zany zao mpihinana vary sosoa amin'ny siramamy sy ny kitoza zany ohatra za zao de tena tiany sakafo sino hoe sucré salé de mahavarina fa misy olona miteny hoe mihinankinapona aho misy namako akaiky mihitsy de ozy aho hoe tsy maninona fa aleo hihinankinapona fa ianao aleo matiantoka ohatra zany ianareo efa nanandra naka Singapour mayray de Singapour mazy laina miaraka de tsakona fa le anina koa maka zavoka de poma de atao sauce vinaigrette
mba andramo koa ny tsirony Verina amin'ny kely izy fa tonga de mahasitrana tsara mihitsy zao zany le fepetra zao ao anaty ao tsisy mahazo mivoaka ny Toamasina mihitsy mivoaka fa rehefa avy eo misy fepetra ihany amin'ny resaka entana sy ny tômôbila mivoaka amin'ny Porsche sy fa nazavaina iny fa nanomboka le tamin'le andro any tena tsisy mihitsy aloha fa misy ohatra hoe tômôbila mivoaka amin'ny port de le chauffeur tsy miditra makany fa miandry eo amin'ny Sarimasina de rehefa avy eo mifandimby-toerana le chauffeur mamoaka azy aviany sy le chauffeur hitondra le izy de misasa vao eniko vao teo vao teo hoe oko zao mihitsy misy fiara betsabetsaka tokony avoaka fa tsy mihitsy aloha tsy mihitsy aloha de eo am'izay zany le tseketsika aloha zany ny fidirana Analamanga ny avy any amin'ny Nicolas ny avy any Antsirabe ny sinsisa ny Tomasina moa zany de tena mihiboka tanteraka mihitsy de misy le fepetra am'le hoe vola fanampiana ividianana sakafo misy ny sakafo omena sakafo hoanina de lany de eo am'izay mbola apetraka ihany hoe ny fepetra ohatra hoe tao Analamanga ohatra ny manomboka androany ohatra ny hoe hatramin'ny 3 zay manalasala be amin'ny 3 hevitro ndray ty tsy aloha tonga de natao amin'ny timy hevitro ty de amin'ny 5 fa hoe mbola miankina sy manantena ny fahendrentsika rehetra ihany ka ny fahendrena misy fahendrenam-pondra zany hoe ny fahendrenam-pondra de roasina vao manaraka ny alehany endry izy zay fa ny ampondra raha vao vela mandeha rery tsy manaraka ny tokony alehany izy nareo efa nahita alika ny andry ondry fa ny ondry maditra fa endry izy rehefa ivovozany alika noho ny fahendren'ny alika zay ny natonga ny afrikanasika ny alika ka fa za rehefa vovozany alika mitsoka fa ny tena mitsoka fa tsy hoe mivovoko ianao ve rehefa vovozany alika misy an'le mpanao gazety anankiray fantantarana zany mpanao gazety anankiray izy de nitantara mihitsy fa resaka izy ny zava-pisotro no tena namana fanakaiky mihitsy tam'izany fa nkakeriny le alika izy de testy de nkakeriny koa le alika rehefa avy eo fa tatrareo zay olona zay za tamizako tamin'ny za 12 taona ambadika varavarana mitsikilo alika fampitaingina de bainay vao rinako efa endra fa izy tsy mijery koa za koa misy bandy kely koa nanao zany nananao foana izy niaraka tamina biby izy niaraka tamina kisoa tratra ny dadany tampoka izy way fa iny ty ataony lahy io ndray ty de mivadivady kisoa eo teatra am'izay mosy tsy mamanjaka kely mivadika kisoa tampoka eo misy zavatra verina amin'ny ondry sy ny apondra ka ny ondry fantantaranao le hoe gisa zay obolana malagasy gisy fa lisy tsy azo tantarana gisy non obolana malagasy le baolina kitra raha goty ohatran'ny tsaiky resaka an'izay ny resaka ataoko hoe ohatra ny Allemagne ohatra miverina ny compétition zany mitoy ny any Frantsa efa tsy mitoy fa tonga de Paris Saint-Germain champion ny fijerena baolina kitra zany anisany zavatra mety hoe iova de ho hita eo moa ny fandehany satria izao tontolo zao mihitsy miove mesino efa nilaza resako am'izay manomboka izao izy de iova mihitsy ty baolina kitra ty de le izy nefa satria lasa hologramme daholo ampilalao ao ary de baikoa na va tena be am'le izy manao hoe FC Barcelone na totoma tonga de raha le arvoto tapoka ny ataka eo fatandrena diso ny disque dur araha le arvony tsy avy tsy araka ao mihitsy isy kavy zany kavika izy tena misy aza pivina ny manjakamiadana sy le eny ambotsiry fa tsy mitovy manjakamiadana amin'ny andrinany teo ny le eo amin'ny botsitsiry ova le teo zay fotsiny fa le ao 67 any seimady io any seimady io akefilo mbola seimady koa io mbola manamafy hoe osy fanamboarana vaovao mbola manamafy amitsika mbola manamafy ny fomba iresahana sy ny fomba hitandrovana na ny tandroasina na ny fifanajana na ny fahalalam-pomba ny teny zao erika teo hoe ny teny eria ambony eria hoe andrina ny tety ambany hoe ova tao anatin'ny antanatohatra ifampitondrana tam'izany no nisy an'izay karazany zay de misy fikambanana misy olona misy ny tantara zay mitoy zako mba tena miangavy ampitiavana ny rehetrarehetra mihitsy rehefa misy ny miteny amin'ireny olona zay ao anaty fikambanany reny aza esoesona rangahy izy
aza raha ohatra misy fikambanana andrina ka miteny le andrina aza esoesona oa zahako zany tena malahelo mihitsy am'izay lafin'izay ny antony tenenina fotrany fa nga mbola misy andrina zany zao tsisy ka fa mbola misy rainy d'Angleterre am'izao any Angleterre toute proportion gardée toutes choses étant égales par ailleurs azareo zay aizy miranty-kodara teo aizy miranty-kodara teo toy izao kely fotsiny momba an'izay ny antony manko ao anatin'le resaka le manipulation d'opinion ao anatin'ny technique ny opinioniste de manahirana foana ny mihaino anireo zay tsy absolument tsy mahatakatra an'le izy kanefa de miditra ao anatin'le adevitra ary de braingina sisany efa rany satria raha misy olona anankiray miteny hoe fa am'izao mbola misy andriny zany misy ka misy fa zavatra mbola teneniko atsika nefa de ity hoe tsy ny andrina no manapaka akory hoe anapaka tsy hoe mitondra izy akory tsy hoe manam-panjakana izy akory raha misy ny hoe ova raha misy ny fomba fiteny zany hoe ny ova zay moka efa niteny omaly zany misy efa zafy maova mahazo iny miezaka mihitsy ako tsy mame efa mitady zao efa mitady izy tsy mitady mihitsy azao fa mbola manapodrano ny hafanana ankehitriny foana ako amin'izao hoe sokafiko tsara ny saina le iretsy tsy misy fifanerena mihitsy tsy misy mihitsy référendum natao tsisy an'izay akory tsisy fa fanapahan-kevitra io fanapahan-kevitra aminay-po io dans son âme et conscience io ao anatin'ny zavatra atao anankiray noho izany raha misy no mbola miteny raha mbola miteny de hiteny foana izy tokony hiteny ka tsy mety io no zay na tonga ny XXL madame zay manoana ny fandaratsika zao hoe zay manao partage fa de iziriziry am'kevinao ianao tenanao zay ary vandravandra be ohatry zao mihitsy ianao manao kolotemy zafady XXL madame fa rako teneko ny XXL énergie zany hoe misy an'le page ihany ko ny XXL mandefa mivatana zao fandaratsika zao ka ho an'ireo zay mavita partage betsaka indrindra an'lay ao dia mahazo pakina XXL anankiray Pentecote zany Pentecote ara maly lundi de Pentecote maly dia mahazo XXL pak anankiray ka ino tsy ilovanao am'izany zarao aingana de omena ny valiny efa nirako tamin'ny Italie misy namana izay mitsiketsika mafy tokoa manao patisserie eo Piflo ao amin'ny fiaro de ny opéra zany iry zareo opéra reo eo akaikin'ny pharmacie miaro dia manao gâteau ho an'ny ray aman-dreny ho an'ny reny am'izao fetiny reny zao misy gâteau manomboka amin'ny 6 personnes na olona enina hatramin'izay dinao eo tapaka olona de misy 6 personnes tapaka olona de mitomby any izy zany kely anao de tongava ao fa lasa misokatra hatramin'ny telo zany zao zay ve le resaka izy marina tomko fa ariary le ao fa tsy dollara de zay de tongava ao dia maniry soa an'ny reny rehetrarehetra ihany kosa aloha amin'ity mba ho lavitra ty aretin'ity azadino fa ny miracle teo indray miracle mahatahotra olona ny tomobile zay ndray miracle mahatahotra olona ny tomobile feno olona eny amin'ny lalana ary tsy raharaha iny ny nga mbola va ny ambatona zaka dolo ngamba le olona atao zany na ny ambatondra zaka sady sisy ny tomobile no mandeha amin'ny trottoir fa ny olona mandeha ampovoanina arabe eno tsara klaxon ianao de mijanona lereo de mitodika afatra kely kosa mahatahotra le sary zala sokafaka fitatra za aza atao an'izany le so mahatahotra de memendre le misy ao anatin'ny fotoanany agenda dokam-barotra moon walkers alika kely misy ray ao zany hoe ty le resaka tiako atao momba n'izy io satria efa lasa ny namany ny pneu arrière gauche-ny dia somary fafazana kely fa mafatifaty be foana izy io ary zany mo ohatrany hoe raha misy olona misy cléma kely raha tongotra zatra zany tsy zany tsy itiavana azy de efa nisy olona nyresaka tamiko ka tsy hitako tsony nalenika raha maheno ianao tompoko amin'izao rivotra izao na misy olona hafa liana zany mba handray an'izy io ho ao anatin'ny fianakaviam-beny de afaka andefasako sary nareo ao anatin'ny MP amin'ny Facebook eo ohatrany ahoana le izy fa afaka mandesy miazakazaka sy mahafinaritra foana le izy fa azavaina ny zavatra nitranga voatsindry ny reniny
tamin'ny fotoana tsy afaka tenenina aingana le tenenina teo zay za kosa tsy any am'zay olana malagasy aza manao tsindrindrenitso ka ity zava mitrano ty azafady fa nampisitona lakilosy raha tsy manao an'zay de zay afaka miresaka amiko le olona satria de mafatifaty izy io lalam-pirenena voalohany miakatra makatia enjana be hono ny fitohanana fa raha ohatra nareo hiakatra ty aloha aza miakatra aloha ka aza miakatra fa enjana be eo ambody afotsiny zao ny fitohanana fa tsy afaka tonga tinga iny avy souvenir tamin'ny rojona 24 ao tany amin'ny hôpitaly no nozon'ny olona ho faty ary dia nalaza be tato amin'ity ary ny tena loza tam'le izy zay no many atoandro mandalo tsy manindrina tsara le olona ny arivo ny maty be zay so misy le zavatra nysoratan'le olona tato amin'ny alailo lehibe no ampilazanatsika fa nandao atsika tamin'ny alina erika mety erika afanga efa heritaona sahady fampisehoana lehibe nataonay tao Antsahamanitra satria verina kely amin'ny hoe ray volan'ny ankizy hoentina makaiza moa izy ity ny amin'izao satria ao anatin'ny aretina sy ny fepetra samihafa tsika ary dia ny fepetrana ankizy moa dia tokony manohy mianatra ihany izy ireo ny dimby ohatranay moa zany zao ao anatin'ny tarika letran-drahanay io ho an'ny ankizy io de ny momota bande compagnie zany dia teanao zavatra izahay ao anatin'ny tarika arvokinina de teanao zavatra izahay efa nanao zavatra intelo inefatra izahay aminay ponay ampitiavana momba ny resaka aretina sy ny resaka fitandremana sy ny resaka paka fa tsy ho toizana foana makany amin'izay kosa aloha ny rondo satria lasa tsisy vola miditra kosa aloha raha am'izay lafin'izay de mbola manao antso avy eny izahay eto araky ny fepetra zay tokony atao raha mbola misy ny azo atao ka ahafahana miasa amy zavakanto miasa mahita isika de misy ny manao publication misy ny mitantara moa zany hoe manao lanonana privé eny etseroa tsara reny de tsy alao ve somary sokafana moramora reny miaraka amin'ny fepetra zay tokony ho raisiny tena raha niditratsika malagasy raha koa za tsy makarisika am'izany raha izany ny tiako ambara tena mahatahotra ny aza ohatrany hoe tao amin'ny fampisehoana nataony zareo na nisy olona nanao an'izao na tonga avany anina ohatrany tsasa zao matsy ny hoe rehefa misy ny ayay de aleo makany amin'ny ohatran'le fitsaboana lenyresahany professeur Didier Raoult hoe le bénéfice du doute raha ohatra misy fisalasalana ozy ny mpitsabo ao anatin'le fitsaboana ozy ny mpitsabo raha misy fisalasalana de tsy ho atao mihitsy ve le izy mandrak'izay dory nefa ny fanafody rehetra misy fisalasalana foana amiko zany raha izaho na ny skoto namako na ny ao am-piangonana namako na ny fikambanam-pokotany namako afaka miteny ny olona anankiray tompona andraikitra miteny hoe eny tompoko zahako de anao zavatra jerenareo raha te tongonareo reto ny seza reo ny olona tsy misy niny misy eny eo any fa parsi azonareo tsy hoe koreny de teny garony daholo navatrano rehetrarehetra fa misy manao tsokitsoko sisisy tsy zay fa tadiditsika tsara fa na tamin'ny fotoanany guerre mondiale ary misy concert na piano en privé tena privé de na ny Allemagne raha miara mijery concert na piano amin'ny frantsay zay vo iboka tamin'izany nefa tsy mahazo manao an'izany mihitsy ary rahatratra le Allemagne de tonga de peloton d'exécution eo zany ny tenenako hoe raha izahay isika mpanakanto de anisany tena mitondra ny mafy raha andatsy nareo menakavy zay mieritreritra fa ny mpanakanto de tsy tokony ho ampiana sinsisa ho amanokana tsy rarahako zany tsy olana tenenina nareo fa tsy olana satria be de be manko ny lasa ady hevitra be noho hoe omena fanampiny ny mpanakanto ho anahy tsy ny fanampina mivantana anaty kitapom-bolana na zavatra ho aterina amin'ny valopy ny ilaiko fa ny fepetra ahafahako manao ny zavakantoko hoe ohatrany ahoana ao anatin'ny fanarahana ny fepetra ra-pahasalamana no ahafahako manao zavatra zay mety misy hoe subventionné spectacleko de tonga de alefaso amin'ny internet tsy olana zany zahako de manoratra spectacle mampime am'izao stand up